miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny tenako androany. Mbola afaka hitondranao indray ao anatin'ny fiderana. Mankasitraka ihany koa andro ray aman-drentsika Bishop Patrick sy Révérend Fara ny amin'ny fanohanana, ny amin'ny sehatra sy ny amin'ny fitiavana. Teneno akaikinao faly efa mahitanao amin'ny tian'ity hoe. Faly efa ianao ny eo akaikiko androany hoe. Mino fa ifampaheritsika androany amen eny ary asan-drato ny tananao dia misaorana Andriamanitra ny amin'ny tian'io arivo ity indray. Raha io misaotranao sainy amin'ny ity fotoana miracle spécial ity indray. Misaotranao sainy amin'ny ity fotoana ity tompo fa ianao mbola mameno fahasoavana anay ahafahana indray migoka ny atao ny fanatrehanao, mankafy ny fanatrehanao, mandray ny teninao, mandray ilay kasika avy any aminao tompo. Misaotranao sainy amin'ny ity fotoana ny arivo ity. Misaotra tompo fefa eto ianao vonona ny anovany fiainanay, vonona ny sintona anay hiakatra indray. Makasitraka indrindra tompo, makasitraka indrindra ny amin'ny fotoana ity sy ametraka tantara eo amin'ny fiainanay. Tiako raha ataonao vavaka izany, misaorana Andriamanitra fa anao zavatra ho anao izy androany sy anova ny fiainanao. Misaotra tompo fa eto ianao ary anao zavatra sy anova ny fiainanay, ametraka tantara eto amin'ity fiainanay ity. Amin'ny fo feno fitiavana, amin'ny fo feno fankasitrahana amin'ny tino iterana ianao fa tsy misy ny toanao mandrakizay. Halleluja, tsy misy ny takanao mandrakizay. Oh, misaotra indrindra tompo, misaotra ny amin'ny fahasoavanao tompo. Era la boshanda la babaya sata kala bababa sata. Misaotranao zay tompo ny amin'ny fotoana ity. Misaotranao zay tompo ny amin'ny fotoana ity. Misaotranao zay tompo ny amin'ny fahasoavanao zay efa mikorina eto androany. Halleluja. Fitiavanao dia lehibe tokoa tompo ianao tsy mba manariana. No ianao dia liovany fiainanay, fahasoavanao no matoy izao ay. Ne mbola veritsika ny fitiavanao. Fitiavanao dia lehibe tokoa tompo ianao tsy mba manariana. Ianao dia liovany fiainanay, fahasoavanao no matoy izao ay. Sandrato ny tananao dia hiaritsirintsika androany hoe mandrakizay isaotrao, mandrakizay isaotra mandrakizay jidera. Isany fitiavanao dia lehibe tokoa satria tompo ianao tsy mba manary anay. Halleluja. Ianao raha hifantoka amin'ny Jesosy iray ihany androany. Fitiavanao dia lehibe tokoa tompo ianao tsy mba manary anay. Fahasoavana
anao dia lasa ao aminy mandrakizay isotranao mandrakizay amin'ny voninahitranao no ny zavatra rehetra izay nataonao teo amin'ny fiainako tompo mandrakizay tsy misy navita nanova ohatranao tsy misy navita nampisantatra amin'ny fiainako ohatranao tompo mandrakizay ny fiterananao mandrakizay ny famesa voninahitranao hey mandrakizay tompo sakafo ny vavanao dia amin'ny voninahitra izy androany tsy misy tompo mandrakizay retekelemo mandrakizay oh misotra tompo hallelujah 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 leventsika farany mandrakizay isotra ny anaranao ao mandrakizay isaotra ny anaranao ao mandrakizay giderao yeah mandrakizay ny fiainako teo anao ho anao tompo ho anao tompo ho anao tompo ho anao tompo samy mihitsy jesosy ho anao rery an'ny fankasitrahanay ho anao rery an'ny fideranay satria anao nefa nanolotra ny ainao mba ho anay tikanao raha nandratra azy amin'ny tsiny io tsy satria izy nefa nanaiko ho fato ho anao meo voninahitra izy androany hoe tsy misy toanao tompo satria anao nandresy ny zavatra rehetra mba ho anay halleluja halleluja fanandresy anao
le idiran'ny tompo androany tenena akaiky anao voly ifaly amin'ny tompo ve anao halleluia tsara mba ampina kely ty azafady fa tsy afaka mifaly tsara amin'ny tompo halleluia dia tsika rehetra ifaly aminy androany na ny aty aloha na ny eo ampovoany na ny any ariny halleluia Isa ruatel hallelujah Hidera siandi wazao Hidera siandi wazao Timampanina Favelu nato natkilai maer Yanaran tisos Babelu natonat kilai mael Izini narani Natera kanjesiawa Dochanun pandesiawa Pandu banfanta kanyo Benu di fanaida Yawar Ifalia minyao Ifalia minyao Ifalia Babelu natonat kilai mael Nyagara teso Natera kanche Yochanun pandesiao Bandu banfanta kanyo Benu di fanainya Baberna tonat Yenaran deseso Na teraka Yo janu di panisyo Bandu vani fantakanya Benu di fanainya Ifaliam nyao Ifaliam Ifaliam Hanti
hiditra ny fandanana manaraka hiditra ny fotoana manaraka tsika dia fanomezana voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanatitra tiako ianao ite-tanana fa fahasoavana zany afaka mameo an'Andriamanitra zany amen fanatitsika izao a fanatitra roa ny ataontsika nefa mialohan'izay raha ohatra ianao ka fa niomana ny amin'ny fahafolo-karena ny amin'ny voady na fanatim-pisaorana dia tiako ianao a andray valopy a avy amin'ny diakona na ny accueil a ahafahanao a manatanteraka izany ianao mila tia mamafy amen mila tia mamafy ianao baiboly milaza hoe tadidio fa ny ahafahanao mitahiry arena any an-danitra dia amin'ny fotoana ianao mamafy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra zay rehetra hoaninao dia lany ny anarany fa amin'ny fotoana ianao mamafy a dia mbola afaka mijinja ianao mampitombo manao investissement amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa faharoan'izay koa miary arena ho any an-danitra ianao anatin'izany ka tiako ianao tia manome ary zavatra misy tomba ambidy omena an'Andriamanitra zavatra io kory tsy le hoe valeur be fa le ianao mame amin'ny fitiavany ary tena vokatry ny fo ary arak'izay azonao omena amen amen raha vona ianao dia tiako ianao hitsangana amin'ny toeranao a dia raisony tananao fanatitra dia hivavaka isika tompoko amin'izany raha eo amisaotranao zay mankasitraka fenonao zay Andriamanitra ny amin'ny fahasoavana zay omenao anay mbola ahafahanay mamafy indray avy amin'izay nitahinao anay misaotra tompo satria tena tompontsoa anay ny mamafy atao amin'ny fanjakanao satria ianao nefa nyteny fa fotoana zay mihevitra amin'ny fanjakanao dia miary arena any an-danitra tompo nizaniza mamafy eto amin'ny fanatrehanao amin'ity androany ity ary manatanteraka izany amin'ny fifaliana amin'ny finoana amin'ny fitiavana ianao ilay Andriamanitra mpandinika amin'ny fo sy mpamantatra amin'ny vo meo azy ny jinja mpifaliana amin'ny fotoanandro ary ninina iriny fony dia ianao ahatanteraka izany voninahitra taterinay ho anao rery any amin'ny anarana Jesosy amen mazao toerany tompoko ao tsika izay manana valopy a dia tiaka ianao a anatitra izany a mialohany anatatazana ny fanatitra ao anatin'izany a ho antsika moa izay te hamafy a amin'ny alalan'ny imvola na Airtel Money na Orange Money dia mbola afaka manatanteraka izany tsika 034 81 984 83 averiko a 034 81 984 83 na koa 034 85 604 04 034 85 604 04 033 02 092 30 033 02 092 30 na ihany koa 032 97 096 84 032 97 096 84 zavatra tsara ho fantatra tononkany tsara ho fantatra atao amin'ny fiangonantsika andro moa tsika dia lahady fadimy a ny fito alahady izay mitondra loha hevitra hoe ny zavatra rehetra dia hainy mino ny formation atao am-piangonana dia efa misy ny formation ny olom-baovao izay mianatra amin'ny valora mpianatra ny tompo a dia mianatra aorianany olom-baovao ary ilay misy tria dia mianatra manomboka amin'ny 1er novembre efa miverina koa izao ny fiangonany ado miditra amin'ny folo sasany a koa alefasiny zanakao 13 taona hatramin'ny 12 taona ny évangélisation ho an'ny mpiandraikitra fito alahady a dia manomboka ny alatsinainy 2 novembre hatramin'ny 6 novembre izao eny Bron fotoana maraina dia amin'ny valora ary amin'ny hariva dia amin'ny 2 ora samia mifampilaza formation an'ny mpiandraikitra era Madagasikara ny talata 10 novembre alarobia 11 novembre alakamisy 12 novembre dia ato amiraikisa amin'ny 10 ora sasany manana fotoana amin'ny batisy sika ny 21 novembre ho avy izao dia nyizao dia misorata anarana ety amin'ny pasteur ety aloha aladiny mpitandrina 6 décembre ho avy izao koa aza diso anjara fa miomana dia nyizao anisony mpanompon'Andriamanitra izay fitahiana lehibe ho anao roviana hoe 6 décembre mila miomana ho amin'izany ianao amen no ny daty manan-danja 7 décembre halleluia dia ny alahady a 13 décembre sika ny miarabarentsika ara-panahy
révérend farandrianarivo kosami miomana teny zao izy fanamasinana mariazy miara-mizotra ny alahady 20 décembre misokatra amin'ny fisoratana anarana ho an'ireo maniro amin'izany ary farany izy fitsofan-drano ny zaza amin'ny 25 décembre izy zao afaka manoratra ny anaran-janakody zao ianao ety aloha misaotra tompoko makasitraka anao naharitra ny aino hatramin'ny farany hiditra amin'ny fandarana avy hatrany tika ianao iomana sady hitsangana amin'ny toeranao andehitsika hiakohaka eo anatrehan'Andriamanitra. Halleluja. Dia tsika tsangana amin'ny toerantsika dia amin'ny voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka. Sandrato ny tananao dia amin'ny voninahitra izy amin'ny tianio tsy hoe manaja anao izay tompo. Manaja anao izay tompo amin'ny tianio tsy. Manaja anao izay amin'ny tianio arivo ty satria tsy misy mendrika noho ianao. Tsy misy mendrika noho ianao. Ianao ilay nahafoy ny zavatra rehetra mba ho anay. Sokafo ny vavanao dia tikanao raha nahaja azy amin'ny 10 minitra ty. Lazao amin'ny hoe manaja anao atompo. Fa mpanjaka ny mpanjaka ianao ary tsy misy ny tahaka anao. Hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandraka izay tsy misy ny azo ampitahina aminao tompo. Halleluja. Sokafo ny vavanao dia voninahitra izy. Azavariana fotsiny fa sokafo ny vavanao dia voninahitra izy. Halleluja. Mandohalika izay androany tompo manaja anao ary manome voninahitra anao. Mandohalika miankuka Yahweh mandohalika miankuka mandohalika miankuka Yahweh nambola veritsika an'izany mandohalika miankuka mandohalika miankuka Yahweh ianao le mahita ny miafina rehetra mandohalika miankuka Yahweh nambola veritsika ihany mandohalika sady miankuka ao androany mandohalika miankuka Yahweh mandohalika miankuka Yahweh nembola veritsika io mandohalika miankuka mandohalika miankuka Yahweh miankuka mandohalika miankuka Yahweh dasikiari rejoanwe Yahweh Yahweh Vavaka sany amin'ny tiany ty hoe tompo miondrika tanteraka aminao amin'ny tianio arivo ty tompo tsy misy tiainao momba anay tsy misy tiainao zavatra izay mety tadiavina tsirairay avy androany ary amin'ny tianio ty izay dia mandohalika miankohaka eo anatrehan'ilay mpanjaka ny mpanjaka lay mahay ny zavatra rehetra lay mahefa ny zavatra rehetra rirarabashera rabasata ianao le Yahweh ianao le Yahweh vavaka izany ianao dia sokafo ny vavanao manaja anao izay tompo fa tsy misy ny toanao tsy misy ny toanao manaja anao amin'ny fony rehetra izay androany raha isy ny toeranao mampanjaka anao androany halleluja mpanjaka ny mpanjaka ianao tompo ny tompo ianao Andriamanitra mahagaga ianao Andriamanitra mahagaga
mandoalika mekuko Yahweh mandoalika miankuka Yahweh mandoalika mekuka mandoalika miankuka Yahweh sepekuo karehetra tikisa mitsilitry antsoma fe Yahweh 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 efa eto ianao androany Yahweh mamaly vavaka ianao Yahweh Yahweh Andriamanitra lehibe ianao Yahweh 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 debola vertika ihany ao fotsika rehetra hoe Yahweh 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 Mamy voninahitranao izay amin'ity hariva ity ny amin'ny fanatrehanao ny amin'ny fahasoavanao ny amin'ny osotranao sy ny amin'ny herinao ny amin'ny fanahinao eto aminay ny amin'ny anjelinao eto aminay ny amin'ny ebanebanakanjonao manarina anay ny amin'ny tananao izay etsika eto aminay androany sotra fa eto ianao ary miasa eto ianao ary manome fahafampohany mangetahitanao ianao fanamasonao misaotra sady ny amin'ny fahagagana rehetra ny amin'ny fanovana rehetrarehetra ny amin'ny fanamaro izay ho voavonjy eto androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen afaka masoterana isika faly miarabantsika rehetra tonga eto amin'ity hariva ity rasamany ianao vao tonga eto faly miarabanao zay ary mino fa amenao fahafahpo Andriamanitra alleluia somary mandeha moa ny fotoanantsika tsy fantatry na ho avy na orana na tsy fa zay mahasoa mety foana za tsy tena zay mahasoa ataon'Andriamanitra fa raha ilaina ny orana dia lao avy ny orana sady tsy voatery marary koa nge ianao raha avy ny orana ozy izy anao mitatebe ny tranonay ny tompo amenao tafo sy trano vaovao iresaka kely avetivety ho hariva dia hivavaka isika raha omekoloa hevitra dia tsotra ianao no mamaritra ny fotoananao ahoana zavady Genesis toko voalohany ka ny andininy fahatelo hatramin'ny andininy fahatimy Genesis toko voalohany andininy fahatelo ka hatramin'ny andininy fahatimy tiako tena iany tsara ianao mba hiakarany fononao androany
raha zavela izy zavatra na olana elingelinanao zao ny vaky ny tena amin'ny anaran'i Jesosy ary Andriamanitra nanao hoe misy mazava dia nisy ny mazava ary hitan'Andriamanitra fa tsara ny mazava ary nampisaran'Andriamanitra ny mazava sy ny maizina ary Andriamanitra nanao ny mazava hoe andro ary maizina ataony hoe alina dia nisy hariva dia nisy maraina andro voalohany zany atreo aloha vetivety andro voalohany teto Andriamanitra nahary mazava te anontany ianao a efa nanamboatra masoandro ve Andriamanitra teo efa sa tsy mbola zay miteny efa nanamboatra izy atsangano ny tanany zay miteny hoe tsy mbola nanamboatra izy atsangano ny tanany bravo 10 sur 10 ny ianao mbola tsy nanamboatra masoandro Andriamanitra teo sady tsy mbola nanamboatra ny volana sy ny kintana fa ny mazava ihany no ariny kanefa dia nisy mazava dia nisy ny aizina andro voalohany zany fa raha mamakytsika ny andininy 4:10 dia hoy izy hoe ary Andriamanitra nanao hoe misy fahazavana eny amin'ny habakabaka ny lanitra ampisaraka ny andro sy ny alina ary aoka ho famantarana sy ho fotoana ary ho andro sy taona ireo 9:10 dia nisy hariva ary nisy maraina andro 4 zany andro fafirony andro 4 eo amin'ny andro 4 Andriamanitra vao nanamboatra ny fahazavana eny amin'ny lanitra ampisaraka ny andro sy ny alina dia teo izy zany vao nanamboatra ny masoandro sy ny volana satria mamakytsika ny 9:10 dia izy hoe aroka ho fahazavana eny amin'ny habakabaka lanitra izy anazavany ambonin'ny tany dia nisy zany ary Andriamanitra no fanazavana roa lehibe dia ny fahazavana lehibe ho mpanapaka ny andro ary ny fanazavana kely ho mpanapaka ny alina sy ny kintana dika zany dia izao any amin'ny andro 4 vao nanamboatra ny masoandro sy ny volana Andriamanitra andro 4 dika zay tamin'ny andro voalohany mbola tsisy masoandro tamin'ny andro faharoa mbola tsisy masoandro tamin'ny andro fahatelo mbola tsisy masoandro samy mbola tsisy volana ny tsisy kintana ny tsisy masoandro nefa nisy ny mazava ary nisy ny maizina nisy mazava ary nisy ny maizina nisy ny andro ary nisy ny alina fa saingy tsy mbola nisy masoandro sy volana fa ty amin'ny andro 4 vao nanamboatra masoandro sy volan'Andriamanitra alleluia fantanina mperaka raha toa zany ka efa misy mazava ary misy ny alina ary efa misy ny andro voalohany faharoa fahatelo inona indray mbola ilana masoandro satria tsy mila masoandro dia efa misy ny andro ary misy ny alina ka mbola tao inona indray masoandro mbola tao inona indray volana ny 9:4 manazava azy hoy izy hoe ary Andriamanitra nanao hoe misy fahazavana amin'ny habakabaka ny lanitra ampisaraka ny andro sy ny alina dia no tsara ny toy ary aoka ho famantarana ny sy ho fotoana ary ho andro sy taona ireo zany hoe ny antony le fanazavana dia ny masoandro ny volana dia mba hahafahana mamantatra ny fotoana ny andro ny volana ary ny taona ny anarantsika tany am-pianarana fa ny masoandro dia tsy mihetsika fa ny tany no miodina manodidina ny masoandro rehefa miodina izy a indray mandeha zany hoe mavita manao toro anankiray zay no antsoina hoe heritaona valeo dia zany samarina 700 andro fa iny tany iny koa nefa rehefa miodina dia sady miodina le tany no manodidina ny masoandro dia izy miodina indray mandeha iny ray volana dia miodina hatrany roa volana mandrapatonga le izy heritaona satria mahavita manodidina ny masoandro izy zay ny narantsika tany am-pianarana zany hoe raha tsorina ny masoandro sy ny volana dia natao hamantarana ny andro sy ny volana ary ny taona fa tsy ny hoariana ireo ampisy ny mazava sy ny maizina fa fony mbola tsisy ireo dia efa nisy ny mazava sy ny maizina niarana makitsika teo raha marina ny teniko manaova amen eto ny teboka faharoa tiako tena ho azonao tsara Andriamanitra nanahary ny lanitra sy ny tany nahary ny mazava ny volana sy ny kintana ary ny masoandro dia tamin'ny finoana no nanamboarany azy tamin'ina zavady dia ovakitsika ny marika toko 4:10
filazantsara marika toko faraika ambin'ny folo ka ny andininy fa 12 ka hatramin'ny 4 zao ny lazainy ary Jesosy namarika anao taminy hoe manana finoana an'Andriamanitra. Lazaiko aminareo marina tokoa nazovo ny ilaza amin'ity tendrombohitra ity hoe mifindra ka menjera any an-dranomasina ka tsy hanana ao ampongy fa ino fa ho tonga ny zavatra lazainy dia ho azony zany. Koa lazaiko aminareo na inona tononareo amin'ny fivavahana sy angatanareo dia minovy efa nandray anareo dia ho azonareo zany. Amen. Olona dia ny 12 hoe Jesosy namarika anao taminy hoe manana finoana an'Andriamanitra. Amin'ny Baiboly teny vahiny izy dia hoe manana ny finoana an'Andriamanitra. Fantany aberakitsika ve manana ny finoana an'Andriamanitra ny valiny dia eny. Tamin'ny fotoana itsika nanohitra ny fiainantsika ho an'i Jesosy nateraka indray tonga zanak'Andriamanitra dia efa nomen'Andriamanitra finoana itsika. Ary io finoana io tsy finoana olombelona fa finoana Andriamanitra satria nitondra ny finoana io tao anatsika dia ny tenin'Andriamanitra tsy tenin'olona fa tenin'Andriamanitra. Avy amin'ny teny ny finoana fa ny finoana dia avy amin'ny toriteny izany hoe avy amin'ny tenin'Andriamanitra zay noraisinao dia iny no nampiditra ny finoana tany anatinao ary ny finoana iny tsy finoana olombelona sady tsy finoana paster fa finoan'Andriamanitra no nomeny anao. O Jesosy manana ny finoan'Andriamanitra. Eto no tiako atongavana. Dikan'izay Andriamanitra raha nahary lanitra sy ny tany nanakisaka ny tendrombohitra nahary ny avoana natonga ny ranomasina sy ny abakabaka eny amin'ny lanitra dia tamin'ny finoana no nahary igny azy. Ozy hoe manana finoan'Andriamanitra dia avy eo amin'izay izy miteny raha miteny an'ity tendrombohitra ity nareo hoe mifindraka menjerana ny ranomasina tsy hanana amponareo fa ino fa ho tonga izay lazainareo dia ho tonga aminareo zany. Dikan'izay finoana ny tenin'Andriamanitra nampisy zao rehetrarehetra zao. Eto amin'izay le teboka tena tiako ianao hoe ty fantoka. Miantsara rehetra. Raha azonao ny torotengo dia eto ny teboka. Ny finoana no nampisy ny fotoana fa tsy ny fotoana no nampisy ny finoana. Ahoana zavady? Fa tsy ny fotoana no naninona satria tamin'ny finoana no nampisina ny masoandro sy ny volana zay entina matarana ny andro sy ny volana ary ny taona fa tsy ny fisiany ny andro sy ny volana ary ny taona no natonga antsika nino. Tsy izay no natonga n'Andriamanitra nino na mahatonga antsika mino. So ny tiako azonao eny fanahenao azy. Tsy ny fisiany ny andro sy ny volana sy ny taona no nampisy anao. Marina fa taminao teraka dia misy daty naterahana ianao. Fa kosa nefa tsy ny fisiany daty na ny andro amin'ny volana ny taona no nampisy ianao. Fony mbola tsisy ny daty na ny volana na ny kintana ny masoandro dia efa nisy ianao. Leo meko profo ianao vakio ny Joba toko 7:30. Toy ny andiny 7 sy ny 4 Joba taizy ianao fony anahary lanitra sy ny tany ambarao raha fantatrao. Aloha ambany tany kely izy ianareo no tsy afaka natrika fitombavaka tamin'ny herin'ny androany alahady arivo. Matsangany ny tanana zay tsy teto tamin'ny herin'ny alahady arivo. Bon, fanontaniako aminareo reo taizy nareo tamin'ny lahady. Fa leo hoe taizy ianareo tamin'ny lahady. Mba te an-tany fandroany vao tamin'ny maraina avy ianareo niteraka ka tonga eto androany arivo. Efa nisy talohany tamin'ny lahady ianao fa tamin'ny lahady fotsiny ianao ny tsy teo. Inona no tiako azavaina raha nanontany Andriamanitra tamin'ny Job hoe taizy ianao fony nahary lanitra sy ny tany. Tsy midika akory zany hoe mbola tsy nisy Job fa efa teo Job fa Job tsy niary namorona niaraka tamin'Andriamanitra ny lanitra sy ny tany. Dia tahaka izany zasy ianao fony mbola tsy ary lanitra sy ny tany dia efa nisy isika tompoko. Fa saingy isika fotsiny tsy niary namorona tamin'Andriamanitra ny lanitra sy ny tany. Eny fanano famonjena azy. Baiboly dia milaza fa Jesosy Kristy ilay zanak'ondry araka ny Apokalipsy toko 7:15 dia efa maty taloha nanorenana izao tontolo izao. Ary isika dia efa voalahatra ho vonjena taloha nisy izao tontolo izao. Andriamanitra ao. Dikan'izany dia izao tsy mila andro sy fotoana zay ny olona anankiray vao azo lazaina hoe miexista. Misy ny antsoina hoe prédestination. Aloha tsy hiditra lalina amin'izay tsika. Raha mamaky ianao ny tantaran'i Jeremia dia hoy Andriamanitra tamin'ny Jeremia toko 1:5-5 hoy izay fonanao mbola tsy ary tany an-kibony reninao dia efa fantatro ary fony mbola tsy teraka ianao dia efa notendraiko sy mahamasiny kopa aminao ny firenena. Dikan'izany telohan'ny andro sy ny volana sy ny taona
dia efa n'existe Jérémia exact ohatray koa ianao inona tiako atongavana eny fanahy ianao sy ny finoanao tsy azo ny fotoana faritana finoana nampisy ny fotoana dia ny masoandro ny volona dika zany ny zavatra ny créen'Andriamanitra na noforon'Andriamanitra tamin'ny andro fahaevana dia tsy namorona ny mazava izy fa namorona ny fotoana izy teo Andriamanitra vao ny créé fotoana teo izy vao namorona ny volana sy ny taona ny andro fa ny andro sy ny alina efa nisy ny mazava sy maizina efa nisy fa mba hamatarana ny fotoana dia namorona ny fotoana izy raha azonao resako manao famena noho izany anio arivo ekena efa be da be no amin'ny teny Andriamanitra manana ny fotoanany fa mamela iteny ianao fony vao niala tao arana i Abrahama avanoran kaldiana dia tonga tao arana andeo any amin'ny tany Kanana dia zao ny tenin'Andriamanitra azy melao amin'ny trano rainao sy amin'ny tany havanao ary amin'ny firenenao dia mandeha any amin'ny tany izay asehoko anao fa hitady hatanao tokoa ary amin'ny alalanao sy ny taranakao no hitahiko ny firenena rehetra tena andeha i Abrahama ary dia nitahin'Andriamanitra tokoa izy fa saingy tsy mbola niteraka zany hoe ny atsasaky ny teny fikasana ny voatahiriny fa ny atsasany mbola ny salasalana satria izy mbola tsy niteraka inona ny tena voatahiriny hitady hitanao tokoa dia tena nanan-karena be tokoa i Abrahama fa rehefa nanan-karina dia zao nizay fanontaniana hoe nomenao arena fa tsy nomenao zanaka nefa fony izy vao iainga tao orany Kaldea sy tao arana no efa ny tenin'Andriamanitra fa amin'ny alananao sy ny taranakao nitahiko ny firenena rehetra dika zany tsy fitahiana fotsiny noho ny tenin'Andriamanitra fa ny teny zanaka koa Andriamanitra fa ny finoany Abrahama tany amin'ny fitahiana ihany fa zanaka mbola tsy niasa ny saina fa rehefa nitombo ary izy vao niasa saina ny amin'ny hoe iza ny andovo ka tsy mety tonga le mpandovo dia hoy Sara hoe ndana miaraka amin'ny Agara mba hananjanaka izy dia atsangako zanaka ny zanany dia niaraka tamin'ny Agara izy fa rehefa niteraka Agana i Agara dia nandatsy azy foana nandatsy ny Sara foana i Agara nome azy hatramin'ny zanany nandevilevo ny fo Sara zany ary tsy hita mihitsy izay natao satria tsy manan-janaka izy Sara no niteny an'izany rehefa niteraka izy taty aoriana hoe io nandevilevo foana io zanaka andevo io roay tany io tsy zakany Sara ny zavatra nitranga fa saingy zao nefa tsy nety niteraka izy ny teny mikasika ny fitahiana ny raisiny fa ny teny mikasika ny zanaka mbola tsy ninohy ohatra ny sasany amintsika ny teny mikasika ny vola ninonao fa ny teny mikasika ny fahasalamana mampiasa ny sainao ny teny mikasika ny vady ninonao fa ny teny mikasika ny zanaka mbola mampiadevitra anao ny teny mikasika ny asa tena ninonao fa ny teny mikasika ny fisondrotana mbola mampiasa sainanao tenekinao efa firy zay ny teny ny tompo anao dia lazao foana fa miandro fotoan'Andriamanitra lava zao ianao non ny finoanao no mamaritra ny fotoana fa tsy Andriamanitra no mamaritra ny fotoana fotoana maro no naletika taninatsika fa Andriamanitra manana fotoana courage ianao ny fotoan'olombelona tsy fotoan'Andriamanitra ary fotoan'Andriamanitra tsy fotoan'olombelona ka Andriamanitra manana fotoana fa andraraitra ty ambany masoandro dia samy manana fotoana avokoa ka dia andraso fa Andriamanitra tsy andry nefa ve tsy ho andronao ihany dia andraso ao foana fa i Abrahama niandry 5 taona teny fikasana zay efa hita ny fataterahany party an'ilay izy fa tao anatin'ny teny fikasana misy zavatra tsy ninona dia nanampy azy Andriamanitra hoy zay Abrahama vianao nety nivoakan'lay Abrahama do zao Isao nikitana jereo volanitra dia Isao reo fara vao isanao reo dia tokotrandreo ny taranakao tena nisy izy nanisy ny ray roa telo mandrabotonga azy ngabo tsy ry ihany le teo fa nakaizy le anakiriny saiko teo faranjana ny fanisana fa be loatra dozy ny baiboly dia nino izy ary nisay no fahamarinana zany ninotaiza izy tao anatin'ny fo fa ny finoany tsy nisy asa tsy nisy inona mino izy ohatranao mino mahentoroteny atenao dia amena mino anao anatin'ny fo isay no fahamarinanao zay fa ny problema ohatra ny Abrahama ianao tsisy asa question beraka fa inona ny asa ny rasa tamin'ny Abrahama hiara-toro tamin'ny Sara ve tsia efa fanao foana zany inona le asa ny andrasana taminy any amin'ny fahefatra amin'ny roapolo taona ny andrasany valim-bavaka dia namangy azy ny Andriamanitra niaraka tamin'ny anjely dia niteny hoe amin'ny herintaona tahaka izao dia nananaky Sara tamin'izay tao ambadiky ny efitrano dia meme za efa antry ty koa mbola hiteraka dozy Andriamanitra fa maninona meme Sara ary tsy meaka hoy zay mety koa ianao fa meanakapo ianao dia tsy namaly tsony Sara
dozy izy le anjely manomboka zao tsy atao ntsony hoe Abrahama ny anaranao fa atao hoe Abrahama zay midika hoe ray ny firenena maro ary Sarai tsy atao ntsony hoe Sarai fa atao hoe Sara satria princesse izy tsy princesse antitra tanora tsara eo amin'izay manomboka ny asa inona le asa miteny inona le asa misy amintsika ka miteny inareo ato amin'ity fiangonana nareo ato ohatra mitabata ohatra fiangonana tropikaly zany nareo indraindray tena tsy mampahazo aina mihitsy ndraindray anao rehefa mivavaka tsy mahafantika mihitsy fa akaikinao mitabataba mihitsy sady satran'za sa rehefa mivavaka dia mila concentration tsara hoe Jesosy io hitanao Jesosy ty mpanomponao ty Jesosy dia vao mitabataba le akaikinao tsy andrenesanao mihitsy ny feo ka angamy ty atao akaiky ty o Baiboly atanatanao ny vavanao fa ho fenoko amin'ny fotoana diso mangina loatra nefa mino anatin'ny fo mahazo fanamarinina fa tsy mahazo valimbavaka amin'ny fo inoana azahoana fahamarinina fa mivavanao any akeny azahoana famonjena niandro foana Andriamanitra ny Abrahama iteny fa ny anteneny dia zao tsy mety mahazaza mihitsy atsika tsy hitako tsony izy ity le arena dia le azara ve nandovatsika zara dia tsy haiko tsony koa izy ity le Abrahama zara te efa menopao dia tsy haiko tsony fa bon zay masoa ataon'Andriamanitra tsisy an'izany Sara tsy maintsy miteraka ka kinary tsy efa nataontsika ka tsika tsy mety miteraka hoe dia zay koa tsy malava dia zao zany le izy ando mihitsy hivavaka dia mety mivavaka foana izy fampahery foana izy fa ny eo ihany ny eo fa Andriamanitra mety reto mifampahery amin'ny tsy finoana reto mba fantatrao moa fa ny tsy finoana nge mamindry ahoana ny fomba hifondrany tsy finoana amin'ny alalan'ny resaka fifosafosana fanefana resaka tsy milama be da be ihany nafosina dia hita vaka za mihitsy dia iny am'izay me mifindra ho azy le resaka me mifindra ho azy ny tsy finoana me mifindra ho azy ny fijery negative mandraba tonga ny tout le monde rehetrarehetra rehefa menontoro teny dia ohatra tsisy nina raisiny fa masony fotsiny vondravandrany dia lekinao tsy ampy 100 grammes angeo masonao io mifona aminao ny fomba firesaka raha tsy Andriamanitra ny teny taminy hoe ovay ny zavatra resahanao ny finoana dia tsy maintsy miteny ahoana zavady tsy mahazo manova zay tenenao ianao rehefa meno rehefa niteny ianao fa azo trano aza miteny ndray hoe azo tany tamtampokerena dia isame rehefa aveo ndray mitady vola ividianana avy ndray mangataka asa trano foana io fa memiotra makaty amin'ny calcul anao le izy mandraba tonga Jesosy eo mba me fisondrotana atao ampiasana mba anao ekonomia azahoako tany dia mba hanamboatra trano nefa tavolanao tsy nietrehitra asa tsy nietrehitra fisondrotana tsy nietrehitra ekonomia fa tafona tenenao mahazo tana aminara Jesosy fa rehefa ohatrany tsy nitrangana izy dia mangataka tany ianao dia ohatra tsy nitrangana izy dia mangataka asa ianao ohatra tsy nitrangana izy dia mangataka promotion ianao farandray manao ekonomia ianao mandraba tonga ny ekonomia ianao boatin-drakitra akizy kely itsika tsy naman'izay miembotra itsika hoa tsy naman'izay miembotra zay nytenenao dia azony hatramin'ny farana rehefa tenao salama dia salama ianao rehefa tenao ambinina dia ambinina ianao rehefa tenao lohany dia lohany ianao fa tsy androanao miteny zavatra anankiray raha vakabitsinao miteny zavatra anankiray ary nalanitra zay meritrehitra finamarina ny tianao atao androanao miteny androany fotoana amin'ny larobia fagaganao tonga ndray ny larobia amin'ny lakamisy fagaganao tonga ndray ny lakamisy amin'ny hery lakamisy sao tsotra zany le izy ka ny finoana tsy miova ny finoana dia force entina midomina trangan-javatra tsy miovaova lava mandroso dia miembotra tsy manao an'izany mikikitra hatramin'ny farany iteboka tiako tongavana ny ariva dia eto tsy voatery Andriamanitra foana no hoe manana ny fotoanany fa ny mahatonga le fotoana tsy mety tsy mitranga dia satria tsy fantatra mihitsy roviana ny fotoananao satria tsy ny fotoana ny mahatonga finoana fa raha izany no izy mila miandry fiaran'ny tsika rehetra vao mandray vola ohatra nazo ny Filipo sy i Andrea rehefa feno vahoaka betsaka ny anatiny an' Jesosy dia zao ny tenen'i Jesosy tamin'ny mpianatra aiza ny ahitantsika mofo an'ireo
aza mbola ravana ny olona fa omeo hanina izy aloha baiboly dia izany ny olona zany mba izany toetra azy voalohany mpianatra sasany dia niteny hoe aloha ny olona ravana ka dia mandeha amin'ny tanàna manodidina hividianana hanina toy jesosy aza velinareo mandeha noana izy fa asevo mijanona aloha tozy filipo ka izy ny atana mofo hoanireo na mofo dinadinariron-jato ary zany ena dia karaha man'olona tsasataona aza valovolana koa aza tsy ampy ena dia nana sombo mofo kely ary dozonay andrea ato misy mofo dimy sy trondro kely anankiroa fa vita inona moa zany rehefa nandinika dia reo kategoria telo reo raha olombelona ny voalohany dia miteny hoe tsy vitsy zany fa sevo mitady zay mofo hoaniny olona faharoa dia ohatra ny filipo izy nahitana vola ao amin'izany ny fahatelo dia ohatra ny andrea manambola iantsika fa mavitina manolona ty zavatra ilain'ity ny anankiray mahita fa tsy possible ny anankiray mahita fa ngeza loatra le vision ny anankiray mahita fa kely loatra le ananako tena kaikinao izy misy telo ianao le miteny adabo fa tsy vita sa le miteny ngeza loatra zany ka izy nahitana vola sa le miteny kely loatra ny vola ka tsy vita le tokony atao fa nitompo raha nyteny taminao raha namenao vision raha nametraka fandrina tanatinao izy malala se efa ataony finoana ny andrasany aminao ina tsara zavady finoana izy nantany ohatrina ny aposinao fa afaka mino fotsiny vainao fa izany ny olantsika indraindraiky vo mijery hoe ndo tsika anao fiangonana 100 milliards ny vidiny tany 100 milliards après confinement mbola 100 milliards milliards ihany le za fa ty bishop ty za ve dia ina mihitsy fieritreretany olona ay nahitana milliards vetivety eo filipo dia misy andréal miteny tsy maninny zay ameo an'le ta sy mba manakely bishop fa vita inona moa i andrea i andrinna fa o jesosy safisiavo mipetraka dimapolo ny olona dia nalay ny mofo dimy dia nitapahany zarainy rehefa avy nisaotra izy dia nanomena ny olona voky daholo izy rehetra fantaniana mipetraka taiza ho aiza nitombon'le mofo taiza ho aiza sa tamtamiko rehefa nitazara mofo jesosy dia osy izy ny olo tiako misy mofo tiako misy mofo tiako misy mofo tsy zany no nitranga tao fa rehefa novakiny ny mofo dia nanome izy dia manome izy manome izy amin'ny fomba sy takatra izany ohatrany hoe mazily mitranga fa ianao mamaky fa neo miverina amin'ny toerany ianao mamaky dia ianao miverina amin'ny toerany dia ianao manongotra foana fa neo ihany ny eo ny eo ihany ny eo ny eo ihany ny eo ny eo ihany ny eo mizara ianao toko hoe mofo anankifolo ny tao anatin'ny arinao lefa avy nitapatapahana lasa manome ray roa telo efatra dimy enina fito valo sivy folo mbola folo any ao anaty arona ray roa telo roapolo mbola folo any ao anaty arona ray roa telo folo mbola folo any ao anaty feno dimapolo mbola folo any ao anaty arona fozam-piandry tsy azoko ay tsisy ty ohatra zay koa io vola tetavinao io afaka sotomonao foana anaty poketra fa tsy mety miaina anisany tsy miaina ho anisany makinao 20 000 ariary ray roa telo efatra dimy enina fito valo sivy folo ray roa telo jerenao le izy ny eo ihany ny eo ary nisy nanapoka ty volo ty ray roa telo folo roapolo telopolo mbola ny eo ihany ny eo filipo efa fatany zay ataony i andrea nakely aloha mahavita azy rovina ny fotoananao fa raha nahary masoandro izy tsy nahary masoandro izy hamerana ny finoantsika fa hamatarana fotoana fotsiny fa ny finoantsika no mamatra ny fotoanantsika say fotsiny lay izy amin'ny fiarana mitompitopoka ho ia tamin'ny maraina ny olantsika indraindray dia tiatsika ho azavaina mikajy na ny siansa ny zavatra rehetra ekena fa misy fotoana Andriamanitra miasa amin'ny lojika miasa amin'ny kazy tena amin'ny tombony miasa koa amin'ny siansa ary tsisy mahadiso an'izany fa misy fotoana koa Andriamanitra miasa mihoatra lojika fa mahay manao mihoatra no zay verinareo sy angatanareo izy miasa mihoatra noho ny siansa Andriamanitra vo tamin'ny maraintsika resaka an'izany
hoe azon'Andriamanitra atao nge mameanao nofo vaovao vatanao ohatra ny tapondokatra ny apalady misolo daholo nofo rehetra ohatra ny namana boka rehefa tonga tany amin'ny Israely izy do izy Elisa hoe ndana mandro amin'ny rano Jordana impito rehefa nandro izy do ny baiboly hoe de niverina tahaka ny nofon-jazakely ny nofony ka de nadio izy inona dikany hoe verina ohatra ny nofon-jazakely niverina vaovao ny nofony ray manontolo ahoana ny mahaposible an'izany tsotra misy pièce détachée any an-danitra ny mpanamboatra tomobile rehefa anamboatra tomobile de efa misy pièce détachée be dabe no atambatra varavarana sasiana tomobile parachoc ina koa ny rétroviseur ny moteur ny piston ny inona daholo ny courroie ao daholo de reny natambatambatra be dabe amin'ny machine faran'izay vao mamoaka tomobile fa songa de bolongana tomobile ny eo Andriamanitra koa ny namboatra ny olombelona de pièce détachée koa ny natambany manazava azy de Ezekiel amin'ny Ezekiel 37 andiny voalohany ka hatramin'ny fahafolo nentin'Andriamanitra tamin'ny fahitana izy to amin'ny lohasaha anankiray feno taolapata do izay mety velona vary do Ezekiel ianao no mahalala do izay lazao amin'ireo taolandreo tena ianao ianao mila miasa mila miteny ianao de rehefa niteny izy de nifanantona ny taolana le ratsatanana teny le ratsatanana teny nifanantona amin'le felatanana de aveo nifanantona tamin'ny taola tsaiko ny sandry sy ny namana de nitambatra nandrapatonga azy skelety anankiray pièce détachée zany tompoko de nasiana nofo de nasiana ozatra de nasiana hoditra dika zany de zao nasimba ohatrinao anary ny hoditra ao asoloana vaovao fanao anary tsy maintsy amboarina foana ny simba telekinao mety efa lany daty ny fanamboarina azy fa soloana zao mety aminy aiza koa de possible ve zany possible zany jerevo joba feno vahitra ny tapondokatra ny paladie fasotran'Andriamanitra joba ihany no niteny rehefa aveo ao amin'ny joba toko fahatelo amin'ny telopolo o zay hiverina tsara noho ny tamin'ny andro ny fahatany rano ny nofony joba efa niteraka fito ny resantsika io o zay miverina tsara noho ny tamin'ny fahatany rano ny nofony inona foana ary de marary lava fizandava ozadamosina ozakibo vavony avokavoka sepitsaha ny fokely dobodoboka be mihoatra tokony doboany ny saina veritadidy ny maso manjavozavona inona daholo ty rehetra ny aty telekinao makapiesa avy any an-danitra androany fampetera voalohany toko voalohany andiny faevatra de milaza fa manana lovantsika isika zay tsara sady tsy misy loto ary voatahiry any an-danitra ho anareo lazao hoe amen sy rehefa tonga ny an-danitra ianao vao maka azy mamela tenao peta be lova ety an-tany ny akana azy ny vady de lova ety an-tany any an-danitra tsisy vady zany tompoko ny zanaka de lova ety an-tany nafaka ty be anareo tsy miteraka tsony rehefa any an-danitra ety ny fanaovana zao tsy vita ety tsy vita tsony mainao anao azafady ny tany de lova avy amin'Andriamanitra tsisy tany raisinao a rehefa ny an-danitra volamena ny andehananana ety ny ilanao tany tenao mena fa saingy zao anefa raha tsy raisinao ao amin'ny fanala izy tsy raisinao ety amin'ny nofo izy vo izy hoe ninina angatanareo de atao fotoniny efa nahazo nareo dia ho tonga aminareo za dika zany zay raisiko amin'ny finoana de mivadika materiel eo tanako karaha mbola tsy niraisiko amin'ny finoana de tsy afaka mitranga ety amin'ny tamaso zay mahatonga n'Andriamanitra niteny tamin'ny Abrahama hoe mitenena amin'izay fefanteraka maro ianao ary firenena no mivoaka avy aminao tena no valongazina izy nino izy ka de niteny tahaka ny olona manana zanaka maro izy ary ankehitriny tanteraka l'izy zasenao sanany fa tsy hoe mino de zay fotsiny misy olona nge be finoana be fo anatin'ny fona fotsiny ianao ve mino fa marina ny azonao amin'izany fa ny vokatra tsy mitranga ny an-tananao fa raha te hita vokatra ianao mila miova ny firesaka ao ahoana zafady androano tsy afaka teny androany de raha pisanao ny miteny amin'ny larbi lena teny amin'ny lakamisy tsy mahazo miova ianao tsy mahazo rehefa zay teneninao de izainao izy anio ariva mamela teny aminao peda be ny olo anaty baiboly nahazo fagagana tsy ara-potoana nahazo fagagana melohany fotoana nahita n'Andriamanitra ny azy
ndepaseny fotoana zany hoe tsy nanaiky ferany fotoana mamelaka ohatra vitsivitsy anaty baiboly feno an'izany iaho e ohatra voalohany amin'izany dia jesosy mihitsy tsy nanaja fotoana fa tsy hoe bisopa foana akory tonga mariazy tao kana ao amin'izao na toko faro narosony dovay narosony sakafo lantamika ny dovay tsy haiko na mazoto misotro loatra ny olona rehefa zay dia nisy niteny tamin'ny Maria satria Maria fianakavian'ilay olona natao mariazy tao dia ozy izy hoe lange ny dovay lasa ozy izy Maria lasa izy nakany amin'i Jesosy tsy manana dovay tsondro zareo dia zao navaly Jesosy eo amin'ny andiny fahaefatra amin'izao na toko faharoa raha vehivavy moa mifanina akory zatsy ianao dia eto ny toyany tsy mbola tonga ny fotoanako ao anao Jesosy dia mety teny vetsika ary Maria zany nanery an'Andriamanitra fa ianao moa izy no hanery an'Andriamanitra zany fehezanteny zany dia tiandreo olona ty fomba mpivavahana be tsika tsy manery an'Andriamanitra fa zay sitrapon'Andriamanitra Maria nanery an'Andriamanitra fatatrao nataony ozy Maria rehefa avy eo lasa izy nakondakozy tamin'ireo mpanompo rehetra ataovy zay asaina ataonareo Jesosy nefa tsy niteny hanao zavatra na ampaonaoviko zavatra atrareo fa Maria tonga dia niteny ataovy zay asaina ataonareo dika zany forceny Maria Jesosy anao miracle amin'ny fotoanany Jesosy niteny tsy fotoanako zao Maria sy te alala tsy miandro fotoananao fa fambarakan'olona mila misy divay androany farany rehefa mafy loatra ny pression avy amin'ny finoany Maria toy Jesosy feno rano siny dia ny finoana rano le siny teo dia na narosoy dia naroso ary rehefa nanandrana ny olona tozy le mpandatry ny fanasana hoe tsara zany dovay zany le izy ny baiboly tsy niteny mihitsy niova menamena niova mavomavo loko le dovay le rano fa nanandrana fotsiny ny olona mety fotsifotsy ohatry ny raha mangatsika ihany fa dovay ny tsirony tsara be mihitsy tsy vai bordeaux le izy fa dovay hafa mihitsy tsara dia tsara wow dovay tsy tamin'ny fotoanany mantantsika hoe fa fotoana ina le niteneny Jesosy teo mbola tsy tonga ny fotoana nomboany asa fanompony mbola tsy tonga ny fotoana anaovany fahagagana mbola mila atao batisa izy mba hatateraka ny fahamarina rehetra mbola mila mifatikana izy mba hamezana ny instruction ny amin'ny ministèrany fa saingy tereny Maria tsy ara-potoana izy misy Maria ve eto androany arivo terekinao tokony amin'ny heritaonao vao azo ale tediavinao fa androany arivo aza manaiky androany ny fotoana ianao mamatra ny fotoananao fa rito androana tsy maintsy salama androana tsy maintsy sitrana androana tsy maintsy ambiny androany ny valimbavaka androany ny tonga ao amin'ny kontoko lay vola tedavo ny finoana ny mamaritra ny fotoanany afaka maka ohatra fandroantsika misy vehivavy anankiray anaty baiboly vehivavy Kananita ao amin'ny Mateo toko 5:10 andiny 2:20 ka hatramin'ny 7:20 raha tamin'ny andron Jesosy tetỳ tany mamelahy teny anao fa tsy mbola nanomboka ny fahasoavana ny andro ny fahasoavana dia nanomboka tao aoriana ny nahafatesana sy nitsanganan Jesosy tamin'ny maty ny talohan'izay rehetra dia mbola andro lalàna dikan'izany tamin'ny andro fahaveloman'i Jesosy tetỳ tany dia mbola andro lalàna tsy mahagaga roa ny baiboly nateraka teo ambany lalàna izy na dia tsy ambany lalàna azy ny lalàna dia milaza fa tsy azo ny jiosy atao ny mifampiraharaha amin'ny firenena hafa fa tia misy vehivavy Kananita lasa izy nanantona an Jesosy doa izy hoe apaoriny demoni loatra reny zanako vavy fa ndao mba ametrao tanana Jesosy tsy namaly satria tsy azo ny atao ny mifampiraharaha amin'ny firenekafo raha tsy maty izy aloha vao mitsangana maty zay vao mitodika aty amin'ny jentilisa ny fanafaha ny famonjena sy ny fanasitranana raha mbola tsy tonga zay tsy afaka mifampiraharaha izy no zany tsy nanota Jesosy raha tsy namaly sady tsy miavona fa nandeha araka ny tokony ho izy raha vehivavy tsy te halala ny olona tompoko rehefa manana problema tsy hisy miraharaha zay lalàna anao zany fa leo aty zany samara totoy izy foana ngely lalàna anao fa rehefa mafy ny olan'olo tsy te lalàna zany eto ohatra zany ty raha vehivavy ty nandeha farany vazavaza raha vehivavy Jesosy mijalatra reny zanako ataony ianao
dozy ny mpianatra roatsika ve fa mitabataba loatra torina ato izy farandeo jesosy rahavehivavy tsy mety ny maka ny sombo mofonjazakely ka mame azy hoan'ny amboa teo rahavehivavy marina ngezy zany fa nefa na dia ny amboa kely aza mba miandry zay lasaka avy amin'ny latabatry ny tompony wow teo jesosy rahavehivavy lehibe ny finoanao mandana mody fa efa afaka amin'ny zanakao ny fanahy maloto aiza ny lalàna aiza ny fitsipika aiza ny hoe mifampiraraha tena ny rara iny jesosy mihitsy nahoana jesosy tsy maintsy forcé niotra lalàna satria ny finoana dia ambony lalàna rehefa tonga tany an-trano vehivavy dia nahitan'izany iny fefa mao tsara ary sitrana tena nytanytao ohatrany izy fa tamin'ny firy izy ny sitrana dozony baiboly hoe tamin'ilay ora ny tenan' jesosy androany ariva koa androany ariva ho a amin'ilay ora hitenenanao amin'iny le zavatra mitranga amin'ilay segonda hitenenanao amin'iny le fagagana ny tonga amin'ilay minitra ambosoranao teny amin'iny sitrana ny avanao amin'iny mahazotany ianao amin'iny mahazotrano ianao amin'iny mivoaka ny devolony fianakavianao amin'ilay ora hitenenanao lahady androany tsy lojika zany tsika tsy miresaka lojika fa miresaka finoana lahady androany raha ny lalàna midiny banka tsika tsy miresaka banka fa miresaka finoana telelekekinao ny finoanao no fotoananao ianao mamatra ny fotoananao amin'ny alala ny finoanao halleloia mbola afaka mamenao ohatra ao amin'ny marika toko voalohany nisy lehilahy anankiray boka raha araky ny lalàna efa tsy azavaiko tsony le hoe andro lalàna tsy andro fahasoava fifamazava izy teo raha mbola velona jesosy tetỳ tany dia mbola andro lalàna raha araky ny lalàna rehefa miditra ny tanàna ny boka dia tsy maintsy miantsoantso boka maloto dia mikisaka ny olona satria zay mikitika azy dia lasa maloto tahaka azy fa o le lehilahy boka marika toko voalohany diny ndraiky amby efapolo ozy raha mety ianao dia mahay manadio ahy dika zany ty lehilahy ty dia mino fa mahay manadio jesosy fa ny mbola fanontaniana tsy mbola fotoanany zao fa hoana mety fotsiny venao fa za mino fa vitanao io fa noho ny amin'le fotoana dia nao sisany andasako to jesosy mety aka teteny jesosy za mihitsy nandika an'ity fotoana ty voaloha satria tsy ny fotoana ny mamaritra avy za mamaritra le fotoana niaraka tamin'izay dia nikitika jesosy o baiboly ary jesosy nanendry azy ary niaraka tamin'izay dia nadio izy nadio tsy ara-potoana telekiny zay nge mahavoanao miandro farany volana lavy ty hoe amin'ny le 20 amin'ny le 15 omeko ny volanao amin'ny farany volana andraso hoe tsy mihoatra n'le 2 io inona foana ary ty mame calendrier ty farity androany atelekinao rovina ny tianao azy le tianao azo rovina ny tianao azo le boursa ho any andafo rovina ny tianao azo le visa andehananao rovina ny tianao azo le zazakely irinao rovina ny tianao iovany ankonanao rovina ny tianao afaka mirongony ny zanakao rovina ny tianao afaka mifatorana ny fianakavianao rovina sy masoantro volana nda hiteny aminao hoe mbola afara volana vao misy mirakle fa ianao mila miteny androany ana rovina le anao telekinao ianao diso manginy ty mihitsy ny problème anao e tsy rovinany ianao rovina efa nteny taminao aho fa fotoanao miteny eto amin'ny fotoana iny le mivoaka ny devoly aby amin'ny fotoana iny misitana marary aby amin'ny fotoana iny misokatra ny fony olona aby amin'ny fotoana iny mazo ale tany ianao fa ianao miandry zavatra tsofoka anaty kajy foana sy ny siansa ny problème anao kaiza koa androany koa ve le olona dia miana le tany izy mbola mandalo any amin'ny domaine sy ny namany tsy maintsy raisinao amin'ny fanahy aloha vao tonga ny taratasy raisina izy androany ahoana zavady raisina izy androany andriamanitra dia mpanao an'izany meloha manifestation dia tsy maintsy possession aloha tsy rehefa mahazo ianao vao miteny anao fa fony mbola tsy mitrangana izy nefa anao mamela mba antany vehivavy tsy maintsy efa miteraka efa ianao vao miteny ary zazaka ny tao akiboko
tsy voaray volony dia efa roa volona dia efa misafo ianao safosafo zay te hisafo any fona fomba fitengo safony volana hony ay salamasara le zazy io le folo midobodoboka kely jesosy dobodoboka za mifoko kely zany zareo vo zanak'israely rehefa hiditra ny tany kanana hoy andriamanitra tamin'ny josoa indro efa meko anao jeriko mba ny mpanjakany sy ny lehilahy maheriny idiroka alaivo izy sy ny teny hoe indro homeko anao jeriko fandana alaivo fo zay indro efa nomeko anao jeriko sy ny mpanjakany ary lehilahy mahery mamela teny mateza ahita androam fa efa nositanina ianao efa notahina ianao efa nomena trano ianao efa nomena tany ianao efa mahazo volany amin'ny kontonao ianao nananananana menao venao sahoana efa anao fa sy mbola vao ho anao ahoana hoe azafady efa anao aya tikanao itenkely vetivety re tadavinao ray minitra ihany baikoa le zav eo ampipetrahanao anako le tany anako le trano anako le fiara anako le asa anako le viza anako amin'ny anaran'i jesosy alay to mangina loatra ianao tenena amin'ny anaran'i jesosy kristy anako le tany anako le trano anako le asa ana le promotion ana le fisondrotana ana ny client matanjaka makaty amiko amin'ny anaran'i jesosy teneny zanako dia endro manomboka eto afaka amin'ny fatorana izy afaka amin'ny adalana izy verina amin'ny fahendrena izy so ihany amin'ny anaran'i jesosy amen ianao no mamaritra ny fotoananao sy ny resaka volona sy ny masoandro fifatany amin'ny andro faefatra zany ianao no mamaritra azy feno fagagana be da be ao anaty baiboly ao fagagana tsy ara-potoana nisy vehivavitra aho tratratanana njangajanga dia nentiny olona tany amin'i jesosy mba malasa saina ihany koa nge le fanaon'ny sasany satria raha mamaky ianao nyjaona toko fahavalo no misy azay tantara zay fa mijaona toko fahafito rehefa tonga ny andro fanaovana andro firavaravoana ny taberna kely dia niteny tamin'i jesosy ny rahalahany hoe maninao mijanona ohatran'izao miafakafina ty fa raha tena avy amin'ny tompo le mission anao mina tsy miseho vahoaka amin'izay toy jesosy ianareo manana fotoanareo fa za koa manana ny fotoanako hitanao ny olompinoana izy mamaritra ny fotoanany alleloia dia rehefa aveo izy nefa tonga tany any dia nitoro teny dia zao ny teneny hoe zay minoa dia isondra ny vela boboka ao akibony isy reny rano ao akibony ho fiainana ho azy io zay ny fanamasina ny tylazainy tamin'izany tamin'izy nitoro teny io ka nisy pitsikilo tonga tao rehefa ndrava amin'ny fotoana lasa nivena tany amin'ny fariseo le pitsikilo dia izy arinakay izy fangatsy ny samborinareo dio le pitsikilo mbola tsy rehita olona ny tena ohatr'izany zay enjana be mihitsy izy testa be ny fariseo fa nareo koa zany dia mino any mpaminany sandokeny dia ho nikodemosy aza miteny an'izany nareo fa tena tsotra ny olona ely izy fa raha andriamanitra momba anazy tsy mahavita zavatra ohatr'izao izy raha tsy andriamanitra momba azy tozy izy mifariseo mantsy nikodemosy nenakao amin'i jesosy ndray alina iny fa ianao koa ngamba voafitaka fa nganao tsy mamaky ny soratra masina fa tsy misy mpaminany zany avany galili iny jesosy iny avany galili taiza tao amin'ny soratra masina no misy mpaminany avany galili jesosy nefa tsy avany galili jesosy avany an-danitra rombotra be tamin'ny fariseo farany rehefa tsy hita zay fomba ny samborany azy dia lasa izy mitady vehivavy tratratany nanjangajanga tsy haiko hoe tena tratra teo ampiarana matoro tamin'olona ve izy sa amin'ny fomba ahoany tsy haiko fa zay fotsiny izy nentin'olona tanana rehefa tonga teo amin'i jesosy dia zao ny fanontaniana ono mpampianatra tsara mba mailo amin'ny olona mody mandoka anao ono ry mpampianatra tsara mosesy dia laza fa raha misy vehivavy tratra mijangajanga tahaka an'ity vehivavy ity dia toraham-bato izy ho faty fa ahoana kosa ny teneninao iandro daholo ny olona mbola andro lalantsika zao marina ny teniny fariseo hita eto amin'izay ny resaka ao zay mpiatrano ny tranony mpanoty tito izy tonga tady marina fa mpanoty ibebaka hitantsika eo eto mivaly teninao jesosy tsy namaly fanondrika dia nanoratra tamin'ny tany ary rehefa nanontany azy mafy loatra zao tsy akijanona amin'ny pression nitraka izy farany dia zao ny teneniny zay tsy nanota taminareo no aky tora-bato azy niala nanomboka tamin'ny zokonjokony na agaga baiboly tsy teny niala nanomboka tamin'ny tanoranora niala tamin'ny zokonjokony ry zokonjokony hey
nanomboka ny ala ny zokonjokony dia ny zanjindrandry hatramin'ny kely indrindra tsisy olona ntsony teo amin'ny fotoana jesosy ny tena izay tsy nijery izy daholo ny ala fanondrika fotsiny izy satria tsy te influencer jesosy avy amin'ny maso hoe enao io ny tiako teneniny fanondrika izy rehefa lasa daholo ny olona jesosy sy raha vehivavy rery sisy tsara zany tantara zany io zay raha vehivavy lasa iza daholo reo mpanameloka anao mbola misy ve tsy isy tsonao izy mamela mba hampaherikely reo fisain'olona lava possible marina ny tenin'ny olona mikasika anao fa mamela teny jesosy manana traitement spécial la ho azy mahinao avy anao azafady possible hoa marina ny fosandry zareo ary tsy mila miaro tena akory ianao terekinao miondre fotsiny dia aza mamaly manao voatran' jesosy manorata amin'ny tany fa marina nge ny teny zareo ty tratratanany e ary na jesosy koa ary tsy nandiso azy e jesosy ngamona nandiso azy hoe inona avao dia ataonareo ty mba mandana amin'ny fitiavana sy ny teny an'izany izy fa ozy izy tsy nanotanao ka hitoraka azy betsaka iny ny olona nanenjika sy nanaratsy ahy fa ny farany tato ihany nraisina tamin'ny voalohany le bandy kely tiako mba miseho azo any eo amin'io télé io tonga ve mba mampianatra farany tonga tato ihany tonga tato amin'le bandy kely lasa paster atao amin'ny bandy kely ato aza mezaka manamarina ny tenanao aman'olona possible marina ny teny possible diso ny teny fa ianao na hanamary tena azy izy manakolazaina ary na andiso tena zarany koa ary mba hafa miamplifie azy no zany manginy terekekinao kalma fotsiny ianao avy aloha jesosy ny amaly azy amaly azy sy amin'ny vava fa anaty fehitriretana zay mahatonga azy mikisaka manginginy ny tompo ampangina reo mpitabataba rehetra amin'ny fiainanao ity tena mahafinaritra amin'izy rehefa lasa daholo ny olona jesosy raha vehivavy reriny teo zao ny tenin' jesosy tamin'le vehivavy tratra ny jangajanga za koa tsy manameloka anao terekinao tsy voatery fantatrao ny détail amin'ny fiainako fa jesosy rery mahalala ndraisaka isy izy nananananana possible nanao adalana ianao hitan'ny olona resahan'ny olona fosain'ny olona avoaka amin'ny facebook tsy mitolo tsisy profo izy ka zay mansonao dia bloqueky ty bloqueky ty bloqueky daholo aloha izy iresaka tsy olany tsahany fa ianao malala fa ianao koa nge isan'andro miresaka amin'i jesosy rery ianao nge rehefa mivavaka tsy miteny hoe hitanao jesosy fa tsy diso a rehefa fantatro hoe diso ianao e fa ianao no miteny jesosy tena mifona fa marina nge le tenen'le olona sa jesosy tsy te hifamaly sady tsy hitako hoe hinona koa le avaly fa tompo marina ny teniny zareo fa manaiky afa diso dia omelohanao koa ve ah raha ianao ny anameloka aizana leako tsisy famindram-pontsony ve ho a jesosy dia o jesosy za nge tsy manameloka anao ny fanamelohana aminao rehetra aloha fa hoetiko ny vavan'ny olona rehetra aloha zany hitraité azy ny sazy rehetrarehetra avy amin'andriamanitra kapoka sozina aloha piatra ty amiko fa ianao mandehana ahoana o jesosy terekinao famela-keloka tsy ara-potony zany ralahy so ihany fa tsy teo amin'ny masony olona jesosy ny teny fa raha izany dia lazay fa tena mpamina ny sandoka jesosy so ihany fa tsy teo amin'ny masony olona jesosy no ny teny taminao fa le mivavaka iny dia anatinao manginginy amin'ny latrany anizy no miresaka so ihany fa tsy eny zareo nresaka osi izy fa raha eny mbola misy commentaire fa satria tsy eny dia tsy manakolazainy ao arinany tsy maintsy mandroso terekinao tsy fantatrao ny détail an'le tany amin'ny tsy hitanao hoe za ihany malala azy fa jesosy ko ny teny tamiko hoe mandroso ihany mandehana tena mena amin'izany adalana zay te arary fo fa ianao mandroso ianao mandroso mandehanao izy dia aza manotatsony
nomeny azy ny tsy fisy ny fanamelohana. Ianao rehefa mena ao anaty tsy fanamelohana, maivamaivana tsara ianao. Mavita tsy mamerina alefanao ianao. Ozinao ino ny farany dia tsisy tsony satria nahoana nahazo traitement spécial lenao. Fa raha zay tsisy an'i Jesosy teo ka le fatra teny an-daniny fa miverengenao manao ohatra ny fandroana hitanao azy mbola nameriny indroapolo io vehivavy io. Fa noho ny amin'i Jesosy ndresaka tamin'ny fitiavana sy namme azy ny tsy sy ny fanamelohana, libra tanteraka izy. Zay ny tenenkinao raha tianao io va ny olona tsy fanamelohana mena azy. Fa nganao mpanamelokolona dia mangina loatra. Tenenkinao tsy fanamelohana, fitiavana. Fitiavana. Alléluia. Ka hoe be da be ny exemple anaty baiboly. Raha ny tena marina zany tokony ho faty vehivavy ty. Fa nahazo famelomana tsy ara-potoana. Mety tokony ho rava ny asanao, mety tokony ho potika angambo ty na iry. Ary efa mazava be fa tsisy azo atao. Fandroany hariva amin'ny finoanao azo velomy mandray anao. Mbola misy occasion fandroano anao. Mbola misy famindram-po fandroano anao. Ony zao batoky fatelo amin'ny telopolo le niteneniko teo. Fa eo amin'ny andininy fa 7 amby roapolo. Sokafo kely ny baibolinao. Hoy izy, indro izany rehetra zany no ataon'Andriamanitra indroa amin'ny olona, eny intelo azy. Inona kely izany rehetrarehetra zany eo amin'ny andininy 5 amby roapolo. Soloa ny vaovao ny nofony. Andininy 4 amby roapolo. Hoenoa ny vavaka ao akasitrahana izy ary verina ny fianakaviana amin'ny fifaliana izy. Andininy 7 amby roapolo. Hira izy ilaza ny fahatsaran'Andriamanitra. Fozy amin'ny andininy 27 amin'ny Job 33. Efa nanota fa nanao ny rary ny weloka kanefa tsy novaliany araky ny nataoko ahako. Fa navota ny fanahako mba tsy hivarina ny andavaka ary ny faliny haiko amin'ny fahitanany mazava. Indro zany rehetra zany alalabosikahete. Indro zany rehetra zany no ataona merenana azy. Fotao anatin'ny fotoana fito tahaka zao. Vita amin'ny fotoam-bavaka nakany am-banky izy andozy mba kely nananany. Rehefa tonga tany dia zao tenen'ny tany am-banky hoe efa voaloha daholo le izy. Iza nandoa azy tsy fantatra. Raha amin'ny olona misaina tsara tsisy azany nga ny banky misy fagagana zany any 1 plus 1 égale 2. Tsisy miracle any. Misy ka tamin'ny fotoana miracle arabola nisy anabavy nijoro volombelona tsika rehetra na eno azy. Fo izy efa tsisy vola ntsony tao amin'ny compte ary fantatro tsara zany. Fa bisopy anteny hoe mandehana makeny amin'ireny gab reny dia maka vola. Lasa izy nakeny natsofo ny karatra. Zao mihitsy soratra teo esoro ny karatra anao. Ny antony dia satria tsisy vola ao. Fa zao le toroteny insisteo ihany. Dia natsofo ny fandroana mbola nyteny ihany le izy esoro ny karatra ao. Naveriny fanotelony. Fariny amin'izay nananana tena moka izy 200 000 ariary 200 000 ariary. Ny compte nefa tsisy. Dia zao ny tenen'ireo misaina rehetra mangalatra nareo. Izany teny taminao fa nangalatra. Fa ngazy mivoaka rehetra dia vola amin'ny banky. Misy taona anjely mametraka ao mba ho an'le mino. Misy taona ho any anjely mametraka ao ho azy zay mino. Mety zaka ampiasa amin'ny banky zany toroteniko zany. Fa ataoko ahoana mo? Izahay mino fagagana. Tamin'ny sakrifisy farany teo tamin'ny tababolana nisy rahalahy tany Toulouse amin'ny fiangonantsika any amin'ny saina any Toulouse. Natao test visite technique ny tomobilany efa reradraraka. Tonga dia tsy lany. Ary efa tsy lany dia alefa any amin'ny fahanam-potehana fiara. Zany hoe le simbaina satria tsy afaka mandeha intsony. Dia bon, dia zay zany izy dia navela tany ny fiara alefa ho simbaina. Lasa izy avy eo anatitra ny carte ny parking satria andoavana vola ny parking ary ny mandony vola ny parking ny dia ny ao ampiasanany. Rehefa andeha anatitra ny carte ny parking izy dia ny fanana tamin'ny mpiara-miasa taminy. Dia fa hoaiza anao andeha anatitra ny carte parking ty fa ahoana? Tsy lany visite technique intsony ny fiarako dia tsy maintsy alefa le simbaina. Zany allo fa manana fiara telo ah. Dia omeko anao ny anankiray. Zaho izy tsy nieritreritra hoe fiara tsara no omeny anahy fa mety fiara efa reraka koa ary mety tsy olany visite technique. Fa rehefa nomeny le fiara hozy izy, fiara mbola tena tsara be mihitsy, nosorana diloilo soma tsara mihitsy. Tiako mampatsiahanao fa ny fanatra sy ny sakrifisinao
tsisy very atsiaro anao sy ny fanataona izy ka tanteraka izay iriny fonao ary anefa ny fisainanao rehetra tena elo akaikinao tsy adiny fanatao sy ny sakrifisinao fa ianao mamaritra ny fotoana rovina tianao ho azy le izy rovina ny finoana dia afaka mahazo mirakla tsy ara-potoana fa ianao no mamaritra ny fotoananao no zana ny ho ariva ny asa indrasana aminao tena miteny manina zavady vita ny teny dia ny mihetsika raha maranao rehefa avy miteny hoe stana dia aza miteny hoe mbola mararirary kely a efa nisitra fa ohatra mbola misy kely tsy indre mandeha tsindroa misy olo ivavahako dia ohatra manao anao zay efa maivamaivana fa mbola misy kely ty tena an'io dia zao ametra tanina fandroana indray vavahana fandroana izy kely sisa ny tena maro tsy mino mihitsy izy fa miandry anao fotsiny ny minitra no avy ivavahana dia mety eza ino fa efa mikorianao aminao ny herin'Andriamanitra anjarinao amin'izay no mampiasa ny finoanao tsy ngendra ndray ohatra endrasantsika fa Andriamanitra dolo nanao ny tiretrarety non ny finoanao no manosika anao hetsika jereva lehilahy teo amin'ny rano Betesda rehefa fantatra Jesosy hoe efa ela be izy narary teo 23 taona do Jesosy tamin'ny teo sitrana ve ianao do izy hoe na dia teo sitrana za ka misy mibata tsisy batany ahy faharoa ary na dia hoanina tirano za misy misisika eo alohako ka ny fomba ahoana moa do Jesosy ao fa mitsangana ary tsangana ary za mivenina taona ozy izy baton fandrinao dia ndana mody mamelahy tenao sarotra ny manampy olona tsy te hampiana be da be mila fahagagana tsy te hahazo fahagagana raha mila mirakla ianao androany ariva tahaka ny olona mila fanampiana manaiky ho hampiana ianao fa tsy tonga dia ataovy daoly dia hitakeo zany na misy na tsy nareo mantsy miteny hoe tsy mitoro tsisy profo zay finoana ny resakitsika zao rehefa miteny hoe mitsangana nefa ianao malemy dia mila mitsangana fa tsy miteny hoe ka le izy nge ato marary dia eto marary bisopa verena nge vetivety za matsy a tamin'ny 92 ny tratrany accident dia aveo le izy efa sitrasitriny dia aveo ny voadona fandroa indray tamin'ny 2004 dia hatramin'izay toaly koa marary ka tsy tena hafa azo novavahana fandroa ave tsia anjaranao maninona manetsika ny finoanao say fotsiny lehilahy maratsy ny teny hoe Jesosy tsy azonao le izy 38 tsy hoe 3 plus 8 fa 38 ans tsy ny tena zany izy vo zay mitsangana bato mifaninao tenitsangana izy anyaraka tamin'izay dia sitrana izy anio ariva masahiny mihetsika amin'ny finoanao atsaro fitenena zavatra negative mitenena fahombiazana mitenena fitahina mitenena fandresena mitenena fahombiazana mitenena fahagagana maminani amin'ny tenanao maminani amin'ny zanakao maminani amin'ny asanao maminani amin'ny hoavinao fa zay tenenao ka inonao dia ho tonga aminao zany halleloia ny problema teo amin'ny rano Betesda rehefa sitrana le lehilahy marary baiboly dia milaza feo amin'ny rano Betesda io dia misy olona be da be marary misy olona clémaina eo misy jamby eo misy marenina eo misy olona maty ila eo tsy metsika antana na tsy metsika antongony fa rehetra rehetra eo nahita le lehilahy zay efa narary ela teo sitrana tsy mba nteny sako mba sitrano fa Jesosy teo ary efa tsisy niantso azy teo baiboly dia lasa izy nandeha tsy miverina teo tsony tsy ho zany eny tantaranao ka efa mahita mirakly ianao dia mivandravandra fotsiny enjany zany ody na hilatra marina izy ianao aminao mila fahagagana dia mitehaka ihany ny ataonao tsy mety zany telekinao sambory mirakle anao androany arivo ao anao izy ny teny Jakoby zay tsy avelako ianao raha tsy tahinao androany izy tsy ny teny hoe io moa hoe aza mandefa na andeha azy ianao mba amin'ny herinandro mivereny tsisy miala eto mandra-parain'ny andro ka ten'Andriamanitra ny feany dia nivika izy nikitringiny tsy miala ho ianao tsy maintsy tahinao faran'Jesosy efa mitolo ianao ka naresy mandana amin'izay mila ohatra zany ianao androany fanontaniana rovinina avy ny tianao hitranga izy rehetra sora ve ianao fandroany daholo izy rehetra
sao dia misy amin'ny talata na misy amin'ny larobia ohatra hoe ilay interview anasa amin'ny larobia dozany amin'ny larobia fa makany afa tonga dia voaray zay milahatra aloha koa na folo na roapolo tsy problème fa vontare kompona tonga dia ok contrat signana dia lazako ny azy ianao mamaritra azy inona ny asanao inona ny tianao tranga ary roviana ny tianao hitranga anjaranao mamaritra azy fa tsy zah inga izy zao bishop inona moa farifaritako etiko nany ataoko ary tsy hitako hoe inona le atao afaka mivavaka tsika mba omena fanahy fahendrena ianao satria ny fanahy fahendrena no entina mamorona asa mamorona-javatra ny fanahy ny fahendrena inona zafady ny fanahy fahendrena no nahazo zavatra rehetrarehetra sao ny fahendren'andriamanitra nara zany hoe ny fanahy ny fahendrena ianao afaka manao tsy haiko ohatra hoe business na resaka saucisse gasy ianao tsy mety sy mahay ale izy fa manao commande na saucisse gasy fotsiny alefa era Madagasikara alefa any Paris tompoko lafo be vidiny saucisse gasy sao anao mietrehitra amin'ny euro ny kilao fa tsy amin'ny arary misy olona misy taona rehefa tonga any Paris ohatra za dia hitako amin'ny Facebook ao tonga nay mofo gasitsika sy ny voanjobory ary ny saucisse gasy fa feno mpanao commande ino atao commande io raha manonaka nahazo visa saucisse gasy voanjobory ianao mietrehitra azy hividy amin'ny kapoka izy mivatra azy amin'ny kilao 8 euro ny kilao any 160 000 francs nefa ianao vidy amin'ny kapoka 8 000 ataovy 5 000 ny olona omen'andriamanitra fahendrena anangona arena ka raha toanako izy anao ka tsy hitako izy hiteneny asanao amin'ny teny za tsy marah fa za fotsiny tsy miasa hiteny mahazo asa iny zay tonga eo mety dahopo tsy ohatry zany ka androany aza mitady asa mangata amin'ny tompo omeo efitra angoronako miliary ahoana tsara na tenen'andriamanitra ty fivarotana ataoko ty ianao malala 500 000 mahazo-karenako amin'io meloha ao farany taon'andriamanitra aoko tonga 500 millions amin'arany Jesosy no mahazo-karenako tsara ery le amenanao fa tenekinao kely loatra nefa zany mamelahy tenao raha karaha manfara volona etretinao anao vatrano tsisy andovanao na ray azy satria tsy mahavita trano karaha manao faranvolana na angonina foanary 2 millions par mois zato volona vao 200 millions tsy mbola mahazo tany 5 millions par mois zato volona vao 500 millions mety tsy mbola mahazo tany 10 millions par mois zato volana vao ohatriny 1 milliard fomba mety mahazo tany fa tsy mihoatra 1000 mètres carrés kefa mahazo kosakosa loloko anao trano misy étage karaha mafiry volana indray ny angony telekinao antre any afaranao fa finoana nisy tomanao an'le teny anao trano ianareo ka hitoetra ao aminy ary ho fenoanareo arena tsara ao aminy inana anareo ka hovoky dia hiderany Jehovah Andriamanitra reo tsofoko raha izay tantaranao amin'ara Jesosy oka isame tranonao meloha farany volana oka isame fiaranao meloha farany volana oka zanakao aza le boursa ho any andafy amin'ara Jesosy oka inao azo client farany zay goavany mandrapatonga 2021 tsisy ny natao akoatra ny commande efa vita contrat efa azo avance efa miaraka amin'ny tompony amin'ny anarany Jesosy androany ianao manaovatra an' Jesosy mitenena fotsiny any hoy le kapiteny mitenena fotsiny any hoy Andriamanitra tamin'ny Abrahama mitenena hoe Abrahama ny anaranao androany ndao fahitatsika amin'ny alalan'ny finoana rovina ny tiatsika ho azo le tiatsika ho azo fa anio misy fahagagana ho anao le hitsagnantsika hivavaka ke palabo shakra hande shandele bokorida labayasike pronda lavaha misaona fanamasiny amin'ny tenandro any arivo
sorasady fa eto zahay tsy manaiky ferany fotoana, tsy manaiky azony ny fotoana, tsy manaiky faritany fotoana, tsy manaiky bloqueny ny fotoana, satria tsy ny fotoana ny nahary anay, tsy ny fotoana mamaritra ny finoanay, fa izahay mamaritra ny finoana androany. Anio ariva raha eo amin'ny anaran'i Jesosy. Na inona teneny tsaray avy, na inona baikony tsaray avy, ninona teneny eto amin'ny oriny mihitsy, amin'ny segonda sy minitra io, amin'io no mitranga le zavatra lazainy. Dia ho raisiny eo amin'ny fanaza ary iso manifesta amin'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy empitra izy ary tsy hanovany teniny, fa zay lazainy dia ho tanteraka aminy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tiako amin'izay ianao zao omeko 3 minitra ianao na 10 minitra. Tiakanao hiteny ao anaty 3 minitra na 10 minitra, mitenena zavatra 3 na 4 na 5, averimbereny tsaky-janona, baiko tsaky-janona, le tianao hitranga. Fa minitra ianao miteny androany, amin'iny fotoana iny no mitranga le izy, amin'iny fotoana iny no afaka le fanamaloto, amin'iny fotoana iny no sitrana ny marary, amin'iny fotoana iny no azo le trano, amin'iny fotoana iny no misokatra ny fon'le olona, amin'io fotoana io zao zany fotoana zao. Tenena, aza miandry hiteny ianao mitenena. Tenena amin'ny finoana, tenena amin'ny fahasahiana. Aza mezy eo akaikinao, ianao mitenena, baikola izy. Aza tosiko ny fihetsem-po fotsiny, afinoana ny tenenana, afinoana no baikona. Aza mezy tenena eo akaikinao, aza makataka le an'olona, le anao tenenina, le ilainao tedavina, zay baikona hitranga. Sao ihany. Sao ihany, lazao hoe iova vaovao ny tranonjazanao, ny overanao, ny trompinao, ny vavoninao, ny rainanao, dia iova vaovao. Tenena, misolo piesy vaovao, ny taovako simba, ny masoko, ny amponga tsofoko, ny hoditrako, solo vaovao. Sao amin'ny anaran'i Jesosy. Raha miandry valina fanadinina ianao, lazao fefa afaka ianao, baikola izy hitranga. Sao averimberetsaky zanona, averimberena amin'ny finoana, averimberetsaky zanona. Aza manaiky anova ny teninao, zay tenenao fahasahiana, zay tenenao amin'ny conviction tsara, afanesen-dahatra, averimbereno, teneno hitranga, baiko hitranga, didio hitranga amin'ny anaran'i Jesosy. Na tsy mitena le akaikinao, ianao mitenena. Tsy ne akaikinao ny anonao, ianao manana le tediavinao, tenena le anao. Tsy mangataka ny atao, tsy mitena mangata, baikoy afinoana no hitenena. Mekelebosha landambrakasote levehende limbakatabaraba. Ao anatin'izany sady mitombiteny ianao, fa raha sendra marary ianao dia apetrao amin'izay faritra marary ianao ny tananao. Ary raha mitondra olona marary ianao ka tsy afaka mihetsika ny tanana dia ny tananao apetrao aminy. Sady mitohiza miteny fa zay ivavako amin'ny marary, fa eto ny fanamasina manao miracle androany. Amin'ny anaran'i Jesosy, zay hoditra simba rehetra didiky solo vaovao. Sao manjavona dolo ny hodipotsy, ny eczema, ny areti-koditra rehetra na vai, sitran'izany. Sao didiko ny marenina mandresy, sitrana ny sofinao, sitrana amponga tsofinao, misolo vaovao sy tsana. Didiko ny mona hiteny. Sao ihany, didiko ivany lelan'izay miraikitra rehetra, azy zaza rehetra tsy ary saina tsara. Amin'ny anaran'i Jesosy, sitrana. Mandidy ny jamba ahiratra, mandidy ny masonao manjavozavo ahiratra, ny maso jamba rehetra mahiratra. Sao ankehitriny zao mahirata, mandenesy, mitenena amin'ny anaran'i Jesosy. Mahirata, mandenesy ary mitenena. Sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Didiko ny malemy rehetra atanjaka,
matanjaka ny taolana, matanjaka ny nofo, matanjaka ny ozatra, matanjaka ny tongotra, matanjaka ny valahana, matanjaka ny tanana, verina stabla tsara, verina sopla tsara, verina mahetsika tsara, velona 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 ny sitana amin'ny anaran'i Jesosy, matanjaka ny salama amin'ny anaran'i Jesosy. Saola fanamasina didiko ny aretim-bavony, vavony rehetra misolo vaovao, ny fo sitana solo vaovao, lalakanina rehetra sitana sitana, ny aty misolo vaovao, ny rein misolo vaovao, ny trompe ny overa rehetra solo vaovao, zay tova rehetra simba misolo vaovao, soa any amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Aninina fanahy maloto mamatotra anao, afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Roako zany fanahy zany tsy miverina aminao intsony izy. Zay fanahy mampatahotra, zay fanahy mampanofo ratsy, zay fanahy mahatonga anao tsy matory, zay fanahy mandrava asa, zay fanahy mitondra dépression sy oppression rehetra, zay fanahy mpanakana, zay fanahy mpanjava, mivoaka aminao zany, miala aminao zany, tsy miverina aminao zany, afaka ianao asitana, ambinina anao amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Afaka sitrana, afaka sitrana, afaka sitrana. Ny tompo mikitika anao zao, fanamasina manasitrana anao zao, mampatanjaka anao zao. Satana tsy manana fahefana amintsony ianao, tsy manana fahefana amintsony ianao. Ninina fampisavinina atao taminao, hozoniko ravy zany zao, ravy zany zao. Mandidy any asanao iroborobo, mandidy famafana trosa ny fomba surnaturel. Tahaka ny trosa lera la voaloha, dia tahaka izay koa ny anao voaloha amin'ny fomba mahagaga. Mahazo trano anao amin'ny herinandro toizy, mahazo fiara anao amin'ny anaran'i Jesosy, mahazo client matanjaka ianao, mahazo investisseur matanjaka ianao. Tsy akijanona ny commande ary goavana izay tonga rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Na inona ny baikonao teo sy ny teneninao, akambako amin'ny finonao ny finoko, tongava aminao, tongava aminao, tongava aminao, tongava aminao, tongava aminao ny anaran'i Jesosy. Soda fanamasina amin'ny asanao, soda fanamasina amin'ny asanao, soda fanamasina amin'ny asanao. Makalarede de boshina manda mraka sombre hete. Fonako zay lazain'ny dokotera rehetra, milaza zay lazain'Andriamanitra androany fa salama ianao, afaka ianao, ambinina amin'izay ianao. Mandita iamaro ianao fa tsy avitsy. Ny voninahitry ny tompo manenika anao manomboka androany. Miamaro ny olona entinao, miamaro ny client anao, mihitatra ny fahataninao, apana vitina anao ny ratsy mba tsy hampahory anao. Amin'ny anaran'i Jesosy, zay expérience ratsy rehetrarehetra tany aloha tsy expérimentenao tsory zany. Halleluja. O misaoda fanamasina, saoda fanamasina. Zay tsy nambola an'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao, miongotra daholo zany. Na inona amin'ny anaran'i Jesosy. Esorina hiala aminao ny fanamelohan-tena, ny fanambanitena, ny vesatry ny resak'olona, ny vesatry ny tahotra. Averina aminao fiadanana, fitsaharana, fifaliana. Mandida fahendrena hidina aminao, fahendrena ameno anao, atonga anao anna créativité. Azay fahendrena izay apita amin'ny mpiara-miasa aminao, apita amin'ny olona entinao. Anizany izy mitakosona iara-asa aminao, miara-mbinina anareo rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Omena olona tsara anao sady mahatoky, araky ny voasoratra hoe manodidina ny olona tsara satria mitahay ianao. Manomboka izao ampitomboana ny olona tsara ny didina anao, ampitomboana iamaro, miamaro, 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 miamaro. Aratra amin'ireo olona manahirana, ny tompo mihazo fo vaovao amin'izay.
ny anaran'i Jesosy. Soda fanamasina amin'ny asanao. Soda fanamasina amin'ny asanao. Misy olona eto na dia efa hikatona aza ny aéroport, Andriamanitra hisitona olona any an-dafo anao. Iara iasa so client goavanao anao. Ianao tsy ho resikenatra sady tsy ho afabaraka. Omenatra izay mila ady aminao. Ho resikenatra izay mitady hanala baraka anao. Izay niteneny ny tompo taminao tao amin'ny mangingina, ho hitan'ny olona rehetra ny fataterahany eny amin'ny ariary. Eny amin'ny ariary. Eny amin'ny ariary. Le tsy navelany hoe ny olona fa henonao rery. Mandida hitranga amin'izay amin'ny anaran'i Jesosy. Ao misaoda fanamasina. Saoda fanamasina. Tikanao androany mbola ka fotoana isika. Tsy ho an'ny tenanao rery ny tiako hitenenanao androany, fa mba mitenena ho an'ny ankonanao, mitenena ho an'ny olona miasa eo aminao, mitenena ho amin'ny fianakavinao. Fa amin'ile ora hitenenanao dia misy zavatra mitranga ny ambadika any. Androany ampiasao ny finoanao ho famonjena ny ankonanao. Fa raha mino ianao dia ho vonjena ny ankonanao. Mitenena zavatra zao ho an'ny vadinao, ho an'ny zanakao, ho an'ny cousinanao, ho an'ny cousinanao, ho an'ny bebeanao, ho an'ny tantinanao, ho an'ny namanao. Mitenena ho an'ny mpiara-miasa aminao. Tiako ndrehetra afinoana, fa ny finoana dia miasa amin'ny fitiavana. Mibaiko zavatra hitranga aminy, tsy ozina fa fitahiana. Tiako ndrehetra tena hiteny mafy amin'ny finoana, miteny mafy amin'ny finoana, miteny mafy amin'ny finoana. Zavatra tsara asoa azy. Mandida manomboka izao ianao io niofitry ny miliardera hiaraka aminao, ny fahendrena miaraka aminao, isony amin'ny ataonao rehetra sy amin'ny alehanao rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Mandida raha mbola pino saina tsy misy nanankiray raha tsy hanina trano, ary manana lova apetraka ho an'ny zanany amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ny ankizy rehetra atao amin'ity sainy ity tafita amin'ny fianarana daholo, lasa amboly sady mahay, manana influence amin'ny fanjakana, amin'ny firenena, amin'ny sehatra rehetra, na politika, na ekonomia, na sosial, na fivavaha, na media, na fialamboly amin'ny anaran'i Jesosy. Bekalabora shekefrahanda.
mandida ny fiangonana sanina rehetra hitombo arivorivo sy alinalina manomboka androany tsy memiaina fa mahay mitombo feno evangelista maro amin'izay apôstôly mpaminany paster mpampianatra mpitarika mpitatana mpitaiza zazakambotry mpaniso ato amin'ity fiangonana ty ny voa multimilliardaire matazaka indrindra ny olona manam-pahendrena igagana indrindra ny dokotera farazay mahay indrindra ny professeur farazay mahay indrindra ny pahalalana farazay enjana indrindra ny politisiana fara mampitahotra indrindra ny économiste farazay igagana atony mpandrara fara lehibe sokoavana anomboka iova listy ny anarana anomboka iampy ny anarany olona ato amin'ity fiangonana ity zany mandidy amin'ny anaran'i Jesosy omenanao ny tsy arary intsony ary ho salama foana amin'izay amin'ny andronao rehetra omenanao zany fahasoavana zany ny hiakatra ary tsy hiletika hiakatra ary amiratra enao sy ny taranakao amin'ny anaran'i Jesosy ao misaoda fanamasina amin'ny finoana tiako ndaheta hisaotra an'Andriamanitra misaora azy fa salama ianao misaora azy fa ambinina ianao misaora azy fa miovana asanao misaora fa le niteneninao rehetra mitsanga aminao daholo misy olona manam-pinoana ve misaora azy saora azy tsy mangataka le atao fa misaotra 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 ataovy tahaka ny efa nahazo anareo dia tonga aminareo zany misaotra misaora 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 azy halleluja halleluja oh halleluja saora Jesosy saora Jesosy saora Jesosy saora Jesosy tsy janona vetivety zany tsika ka non aza miandray ianao janona vetivety misaora azy tsy tokony ohatry zany ny fisaoranao mila mafimafy de raha azy amin'ny feo mahery de raha azy amin'ny fonao rehetra makasitahana Andriamanitra ao anatin'izany ataovy le tsy vitanao hatramin'izay raha marary ianao ataovy le tsy vitanao ataovy le tsy vitanao sady misoatra azy ianao fa manasitrana ny tompo manao fagagana ny tompo ataovy le tsy vitanao efa salama ianao zao efa manjavona ny fivitosana efa manjavona ny cancer misaora azy hey saora azy hey misaora azy saora azy ny amin'ny fagagana rehetra saora azy ny amin'ny fitahina rehetra saora azy ny amin'ny fipoahana rehetra saora azy ny amin'ny fahendrena saora azy ny amin'ny fahasoavana saora azy halleluja 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 o misaora Jesosy saora Jesosy saora Jesosy kena mama ya shekele bronda la bahande ia katele bosha oh makasiraka Jesosy ny amin'ny fagagana rehetra ny amin'ny mirakla rehetra oh misaora Jesosy saora fanamasina saotra ny amin'ny asanao saotra tompo fa zay nitenenay dia mitranga avokoa zany saora fanamasina halleluja saora Jesosy sambatra ao Jesosy manananao tompony hery sambatra ao Jesosy miankina eo antratranao miankina eo antratranao ampany fitiavana ampany finoko anao raketiko ao polalandava fareare dovesika ihany sambatra
ciao ciao Gesù manananao la tumpuni samba ciao Gesù alleluia yaki antatanao apani fitiabanda apani finuk raket kopula landava fare agora tu fekir fica na iteca mal Jesus Simisreaku Reaku Alpha Tianao Jesho Sio Hallelujah Anao niaza Sivunina Yija Ifasanasi Ifiainatita Indre Faresina Hallelujah Isau tuntul Isau denait Efani changanen Sami falam Sambata Jesu Famananao Mananao Tumpunier Sambata Jesu Nyaki watatana Nyaki watatana Apa nifitavana Apa nifinuk Raket ko pulalandaf Raketi kwawa Pulalandava Farear Raket ko pulalandava Raketi kwawa Pulalandava Farea Rea Kianao Hallelujah Hallelujah Wow Hey Sara Jesus amen Mate antany kely vetivety iza daholo no narary tonga teto tamin'ny finoana zao ianao sitrana amin'izay atsangany antanao mahitako ao fafay tsara ao fafay zay narary rehetra ka amin'izao fotoana zao anao maheno fa sitrana ao fafay ny tananao ao fafay tsara e ao fafay tsara e Sambata Jesu Mananao Tumpuni Sambata Jesu Yakne watatanao Hey Apani fitavana Apani finukwa Raket ko pulalandava Awa pulalandava Fareareaka Raket ko pulalandava Raketi kwa Ampulalandava Farari Raket ko pulalandava Raketi kwa Pulalandava Fareareakanao Hallelujah Wow Sara Jesosy otsika anao fanatra fahatelo farany dia vita zay a dia indray nitsodrantsika dia irafo Alleluia tadiora lasirana bavisany fanomanomeo an'Andriamanitra dia tombotsoa ao ilazako hoe tombotsoa satria Andriamanitra dia nampanantena fa ho averiny aminao avy zatoeny avy firena zavady ianao nametraka voalohany amin'ny banky ary 7% ihany maximum azo ny banky omenanao fa Andriamanitra afaka mamerina aminao 100% noho izany amin'ny finoana mameza ho an'Andriamanitra tadio fa ny olona kahihatra vao may me mahantra fa ny olona mpamme malalaka no mitombo arena amen noho izany finoana ny velomana finoana mamezana mameza amin'ny finoana raha ohatra anao ka tsy mitondra vola fa te ame tsy haiko amin'ny Airtel Money na Telma na ohatra zany na manaraka amin'ny Facebook ianao na amin'ny radio a dia omeko anao ny lahara taroby 034 81 984 83 034 81 900 firy izy teo 84 83
na 034 85 604 04 34 85 604 04 na 033 02 092 30 33 02 092 30 na 32 97 096 84 32 97 096 84 tsara ny tompo amen. Za manokana dia tena mahita vokatra amin'ny alalan'ny fanomezana. Raha mba manana izay ananako azy sy navita izay vita, isan'ny sekret natoron'ny tompo ahy ny fanomezana. Ny olona kahihatra dia no tsara, sady mantra no tsy makojakoja zavatra, satria tsy mahalala valeuran-javatra. Ny olona mahalala tanana no mitombo harena ary mahafantatra valeuran-javatra. Dia nio fa ny amin'ny tanànana mahantra ihany, na dia omenao zavatra tsara azy, tsy mila taona anankiray dia miverina faran'izay ratsy ilay toerana. Fa ny amin'ny tanàna mpanankarena, na dia zavatra tsotra azy, tsy mila taona anankiray dia mivadika mahafinaritra ny tanàna. Tsotra ny antony, satria ny olona mahantra matetika kahihatra. Azay mahatonga izay anana na dia tsara azy mesimba, satria na izy ary tsy tia hanamboatra azy. Ny problème ny Afrika tompoko, tsy ny zavatra tsara ny tsisy, fa ny entretien tsy manana. Tsy haiko nazy nao ndraisa. Azany ny olona be da be. Omenao zavatra tsara izy, fa tsy makolokolo sady tsy makojakoja ny zavatra tsara no mena azy. Na dia tao azy hoe tsy dia tsara ny fanjanahantany, be da be zavatra tsara napetraky ny français teto amintsika. Nisy taona nakany Dego, dia voalaza fa tena hoe taloha zany Dego zany dia tena madio ary tena tsara. Fa rehefa lasa daholo ny vazaha izy, dia manomboka feno fako Dego ary manomboka meratsy ny tanàna. Ny olona sahirana dia tia zavatra tsara fa tsy makolokolo azy, fa ny olona manana na domena zavatra ratsy azy dia may mamadika azy ho tsara. Karaha tianao ny ambinina mazoto manome ary maiza mikolokolo, fa zay matoky amin'ny kely no manapaka ny be. Dia hainao menina amin'izany, dia hainao menina tsaratsara, dia hainao menina misy fandraisan-dahatra, zany ahaika mba amenina. No zany manomboka eto, manana ny toe-tsain'ny olona ambinina. Fa tsy manao amenina foana amin'ilay miliara, nefa nateraky ilay miliara tsy hainao mikolokolo sy mikajikajy azy. Fa mba kolokoloy, io tarehanao io kolokoloy, io vatanao io kolokoloy. Mba fantatrao hoe fandrayanao nge ka millimille euro ny vidiny. Io masonao anankiray io raha isorona ka omena olo ka fa vola be ny vidiny io e. Fa aza dia ampiasaina mafy mijery telefona foana. Maranareo, vao mipetraka kely dia Facebook, vao mipetraka kely dia Facebook, vao mipetraka kely dia eo, dia eo, dia eo. Vao tsisy atao dia eo, dia eo, dia eo, eo, dia eo, dia eo, dia eo. Manamba tonga masonao mila fanafody spesiala zay tsy voavidy ny Facebook ny jerenao. Io zany kolokolo ny tenanao, kolokolo ny fahasalamanao, mba mahay za mahakaina. Telekinao hitanao Andriamanitra fa ny fakanaina koa dia investissement fitahin'Andriamanitra. Manaova piscine rehefa sabotsy arivo. Ny anay moa zany latsinainy weekendinay. Dia mba mandana mahakaina, minana hanina, matory, jereva fialam-boly, ataovy izay mahafalifaly. Raha misy manakina anao dia zao tenena azy, menara anay hoe fa zany mahasoa. Alleluia! Ataovy mahafinaritra ny ao an-tranonao. Raha tsy misy fanaka vaovao vaindray mipaozy mba hafinaritra mijery azy. Ataovy izay tonga ny tontolo manodidina anao mahafinaritra. Telekinao ary aza kizitina. Apetrao ny discipline. Aleo ka ho constant anao amin'ny discipline. Kanefa aza mora tezitra, aza saro-po. Te hainao amenako. Menara matory ary matory aloha.
maro aminareo mila vavaka fa marary andolava zay tsisy hidirany devolo mihitsy fa ianao ihany natonga azy satria anao tsy matorra tsy amin'ny 12 nefa mifoy efa amin'ny 4 sady fa manamely tena vo tsy mifoa amin'ny 4 fa hoe tsy amin'ny vavaka ony matory ianao amin'ny ray maraina dia mifoa amin'ny 4 sasany fa mila mivavaka dia avy eo anao marary tsy soso sa nefa tena mivavaka tsy haiko eo maninona marary dia mbola tsy hainao ihany ve fa ny toromaso tsy ampinao tsy devoly fa toromaso tsy ampy makainy matory araza dia ty sakafo matsiro loatra misy anareo tsy mahazo ela raha voatsenany eo ambony latabatra tsy ty légume tsy ty zavatra maitsomaitso ozy nao inona nidirazana miracle spécial za mihitsy miracle ilainao io mbala mino ny sakafonao mba ty zavatra tsotsotra tsy mantry ianao raha mihinana zavatra tsotra tsy mampahatra mihinana zavatra tsotsotra au contraire zany mahatonga mpanankarena tsy mihinana varotro ny tendrombohatra fa varotro ny kopy kely tsy mihinana ronono ray litra fa mihinana yaourt ray boaty tsy mihinana kena atsasakilao fa mihinana kena 100 grama fa ny olona rehefa sahirina dia tsy mahatsiaro misakafo izy raha tsotra ny tendrombohatra ny vary atsasakilao ny kena tsaramaso ray baolina mbola sona ampiana lasopy chinoise dia mbola miampy coca fanta zany no sakafo mpanankarena mpanankarena tsy dia meritreritra zany tena mifona fa misy fotoana tsy maintsy mitenao dra satria misy aminareo mahatsiaro ambany sy mantra rehefa zany no ambony latabatra izany tenanao an'izany asivo angivo ny lokanao asivo oliva ny sakafonao asivo tately ny diteanao ary menara makaina tena hoe akekinao ianao makaina ianao hoe makaina fa raha tokony izy ka makaina foana dia zao teneny ianao mba mesa nasoanao ve fotoana antsika androany dia tsagna antsika isaoran'i jesosy tiakanao eteny jesosy eo tena tiako ianao tena tiako loatra ianao jesosy tiako ny manompo anao tiako ny miaraka aminao tiako ny tarianao isan'andro tsy matiantoka ahako nanolotra ny fiainako anao ary mbola vonina hiaraka aminao amin'ny androko rehetra tsy mane ny naorana draianao tsy ho tohiza ony fiainako raha totsy tao aby dia lasika mananao mananao tompo fa mananao niovany fiainako tompo ao aminao tsy nane ny naorana draiana tsy ho toy zao ny fiainako tsy ho tohiza ny fiainako raha tosy tao aminao raha tosy tao amina androany mialohany alanao ny ty toerany ty ny fagagana lehibe indrindra dia ianao manolotra ny fiainanao an' jesosy raha vonao androany andray an' jesosy mba ho vai no tonga olona vaovao anina fiainana mandrakizay ho tonga zanak'andriamanitra atsangano tanao fa hivavaka ao anao milohany ivoanao an'ity trano ty fa izay ny sécurité tsara indrindra fagagana lehibe indrindra dia ianao voova olona vaovao na izanaiza misy anao raha vonao notra fiainanao anao atsangano tanao fivavaka ao anao anao zay manangatana rehetra isika rehetra tiakanao ameny zao vavaka zao jesosy ao fantatro fa tena tia ianao mino ahako fa ianao le matoato amin'ny azo fijalena nandrotsaka ny rahanao ho famelana ny eliko sasao amin'ny rahanao androany dia midera ato anatiko raisao ho zanakao raisao ao aminao fanompo anao amin'ny androko sisa rehetra fa ianao ny ekeko ho tompoko sy andriamanitro manomboko izao ary mandrakizay mino a jesosy
voavela heloka androany zanakao azao manana fiainana mandrakizay aho olona vaovao azao misaotra Jesosy raha eo mivavaka neutralasy anabavy zay manangatanina manolo tena ireto aho satria tsy menatra anao teo masony olona dia fantatro fiainako tsy menatra azy tsony tehirizy izy tsy verindalina itsony mandrakizay toany amin'ilay sandronao mahery sy ilay sandrom-pitiavanao izy tantano amin'ny tananao izy sokafy amin'ny tananao amaty zay rehetra ilainy arova izy amin'ny ady rehetra sy amin'ny fakapanahy meo azy fandresena faombiazana fifaliana sy fiadanana asambarina isan'andro any anaty aoka tsisy olona havita andrava azy na mpamosavy havita hamodika azy fa aoka hoentina mivonahitra maka mivonahitra izy mandra-piavinao eny amin'ny raha hoalanitra misaotra Jesosy mananao tompo famananana niovany fiainako niovany fiainako tompo tao aminao tsy nane ninaorana drayanao tsy ho tohiza ny fiainako raha tosy tao aminao tsy karatra merina farany mananao tompo famananao niovany fiainako tompo ao aminao tsy nane ninaorana drayanao tsy ho tohiza ny fiainako raha totsy tao amina tsofokirananao amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny fiadanana hitondrananao ary amin'ny fandresena isan'andro ho amin'ny fanambinana ny tariananao ary hitasoma andrakariva ianao arovana ianao amin'ny ratsy arovana ianao amin'ny lozy arovana ianao amin'ny fandravana arovana ianao amin'ny fahafatesana hitarika anao izy ho amin'ny voninahitra ary amiratra amin'ny alehanao ny mazava hoefaina aminao zay iriny fonao atanterana aminao zay rehetra ninonao aninina antonononao teto manomboka androany amin'izao sekondro zao ho hitanao amin'izay ny fahatanterahana melohany efarany volana zay problema tsy nety ny varehetra sy nampiasa sainanao amin'ny anarany Jesosy zay hijoroako eto mandidy amin'ny vady daholo zany ary le zavatra mampatahotra anao mafy sy mampiasa ny sainao etretinao ho ravana nailonanao potika tsy misy zava-doza mitranga aminao zany anao ny fanesena anao ny fitahina anao ny teny farany ao amin'i Jesosy fiadanina ho anao sy ny akonanao sy karetra anao hoe amen